Tafaraka indray isika ao anatin'ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada amin'ity alarobia 20 oktobra 2024 ity manantitra ny arabo mampirarintso ho antsika mianakavy manaraka an'izany fandaran'izany na ianao itantoerana na ianao any ampitan'ny ranomasina dia ataontsika arabany manjakamiadana tsy misy anavahana na ny itantoerana na ny any andafin'ny rika isaorana ilainary noho ny fitantanany sy ny fitahiny satria raha tsy eo izany nahary zany dia tsy afaka ny eona isika amin'ny alalan'ny sary sy ny feo. Ny fandarana moa ampatsevina ihany fa raha anao amin'ny alalan'ny Radio Mada, ny MBS Radio, ny fahitalavitra MBS, eo ihany koa ny Facebook sy ny YouTube. Ankoatran'izay dia arabaitsika manokana ny teknisianina marobe izay ifantohan'ny fandaharana afahantsika mifantoka zany amin'ny fandarana zay no maromarona koa satria raha tsy ohatra zareo dia ho sahirantsika amin'ny fifantohana amin'izany fandaharana zany satria mety hoe mety mikasoka mety tsy mahazo tsara sy ny sisa de ny teknisianina no mama an'izany olan'izany ka eo ny teknisianina ato amin'ny foibe eo ihany koa ireo miparitaka manerana anosy izany. Ankoatran'ny izay raha ny fandeha ny fandarantsika eo ny famakafakana toy ny mahazatra misy ny loha hevitra ny tsongaina ao anatin'ny maro tsongaina ao anatin'ny maro satria be de be ny resaka azo resahana tsy resaka foronina na hoe resaka onoonina hoe resaka misavona fa de resaka izay momba ny fiainantsika sy ny fiainan'ny pirenena ka eo ny mpitondra ny famakafakana rehefa larobitaka an'izao dia mandray anjara ao anatin'izany Andriamatoa Motarson alleluia izy moa dia mpandraharaha ary mpanaraka ihany koa ny raharaha-pirenena tsy ny raharaha politika ihany fa tena hoe ny raharaha-pirenena ny fiainantsika eto Madagasikara dia manakambara ao anatin'izay izy mbola ho avy ihany koa fanirina zafimanantany mpamakafaka ihany koa anatin'ny fandarana efa any an-dalana any izy dia arakaraky ny fandaminana eo ny itondrantsika sy andaminantsika ny fandehan'ny fandarana ny faniriana dia ny hoe mba hahafahanao zany misaina tsara hahafahanao mandray zay azo raisina eto dia ampatsehivina ihany fa ny miara-manonja MBS Radio Mada de tsy manana n'ilay fomba eritreretany zany hoe manery zay eto tsy manery mihitsy tsisy an'izany manery zany fa ny fitondrana fanazavana sy ny fandalinana no hoentineto dia anjarany tsirairay ny mandray zany sy hoe mamakafaka ao anatin'ilay izy ka zay zany tsara ho mariana ihany ary ao anatin'ny fanajana ihany koa ny safidiny tsirairay fa dia fanazavana no hoentineto fandalinana no hoentineto dia anjarantsika zany no saintsaina tsara hoe ahoana tokoa moa zany ny fandeha zany anjarantsika no mampita raha hoe miditra mifampitana nanahoana ny tany aloha nanahoana ny am'izao anahoana zany ny ho avintsika ity raha ohatra ka zao no zavatra mitranga ankehitriny inona zany no tokony atao ary inona zany no tsy tokony atao intsony manoloana ny raharaha zay mitranga eto amin'ny firenena ka iny moa zany tsetsatsetsy tsy aritra ihany. Hiditra amin'ny votoatana isika mialohan'ny andraisan'Andriamatoa Motarson alleluia ny fanazavana sy ny fitondrana famakafakana eto amintsika dia misy aloha ny ataontsika hoe resaka savaranonando hitondrantsika fanazavana mombana raharaha ity resaka hoe fanesorana minisitra ity satria tao anatiny 420 ora dia izay no nalaza marina hoe omaly no hoe nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana rapotona faharoa zany tamin'ity taon'ity ho an'ny député ao anatin'ny anteny meram-pirenena izany dia misy ny lanonam-panokafana dia saika mifantoka tany amin'ny rarahana député mifantoka tany amin'ny tontolon'ny Assemblée nationale ny mason'ny mpanara-baovao fa tamin'ny omaly ihany dia latsaka ny amin'ny hoe nesorina ny ministra ny raharaham-bahiny Andriamatoa Richard Randriamandrato inona ary zany inona ndray zany dia ary amin'ny Assemblée nationale nandeha be ny resaka misy député manao an'izao sisy lalàna ihany aty amin'ny fahefanam-panatanteraka indray misy ministra nesorina
de lasa ny saina ao anatin'le izy tsy maintsy lasa ny saina manoloana n'zany toejavatra zany na ahoana satria zavatra misy eo zany ao anatin'ny fiainam-pirenena izy fiainam-pirenena zay efa misafotofoto de mbola mitranga indray ny zavatra vaovao zany amin'ny zay le hoe fiainam-pirenena zay tsy hoe zavatra mampiteraka hoe fanantenana fa hoe tonga de hitanao hoe mizatra tsy milaminao ao amin'ny fitantanam-pirenenao ao amin'ny fahefanao ao amin'ny tompon'ny fahefanao ao amin'ny tompon'ny fanapahanao misy tsy milamina ninninona indray hoe fipasohana atao any ambadika any dia misy tsy milamina inona moa zany natonga nyty raharaha ty alolo somary fitiantsika kely mba ampazava azy tsara dia azontsika tsara ilay izy zao zany ny zavatra nitranga misy an'ity le adiny Russie sy Ukraine ity fantatsika tsara fa notafian'ny Russie de atao hoe notafian'ny Poutine ny ilany atsinanany amin'ny Ukraine de rehefa mipoitra zay zavatra zay dia nisy ny fivoriana fandraisana fanapahan-kevitra teo anivon'ny firenena mikambana Madagasikara de mpikambana feno tompoko ao anatin'ny firenena mikambana de hoe iza no manameloka anio fanafian'ny Russie any Ukraine io iza no tsy manan-kevitra na hoe sady tsy momban'ny ato tsy momban'ny Ukraine na tsy momban'ny Russie ary iza no tsy manameloka iza no tsy manan-kevitra de iza manameloka zay le izy karazany telo de rehefa nanapa-kevitra Madagasikara dia nisafidy tam'le hoe neutre hoe zay aloha zay eo anelanelany fa zay sady tsy manameloka zay no tsy hoe manameloka ihany ko fa zay eo anelanelany eo de iny fanapahan-kevitra iny zany raha tonga de hitsina ny resaka dia mety amin'ny Rosianina iny aloha satria ny tena tsy mety amin'ny Rosianina de le hoe manameloka andry zareo zay le izy fa le hoe tsy manan-kevitra tsy mampaninona ny Rosianina zay ary talohany io fanapahan-kevitra io ny ambasador Rosianina eto Madagasikara dia nandeha nakany amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny teto amintsika nresaka talohany io fanapahan-kevitra io ihany ko de efa nandefa fitenenana ny teo anivon'ny aty amin'ny tandrefana zany ny amin'ny hoe tsipiteny hoe ahoana ny hevitry Madagasikara sisa dia rehefa tonga moa zany le fanapahan-kevitra fandrotsaham-bato anao hoe sa anao tsisa sa eo anelanelany de ny safidiny eo anelanelany ny teto Madagasikara de iny safidy iny aloha dia tsorina fa nampilamina ny Rosianina iny amin'ny fifandraisana amin'ny Madagasikara zany fa nametraka kosa fiahiahina teo anivon'ny aty amin'ny vondrona Europeana ny mpamatsy vola mahazatra ny tandrefana ny Amerikana ny Frantsay nametraka fiahiahina inona ary zany fanapahan-kevitra Madagasikara miazoazo fa ao ambadiky le miazoazo dia misy aloka be any Russie zay zany mila fantatsika tsara zay iny zany vita iny aloha de nandeha ny fotoana dia nanapa-kevitra indray ny Rosianina hoe ilay faritra efatra any Ukraine dia ho annexena zany hoe ho raisina ho atao anisan'ny faritry Russie nefa tanin'olona ary ananina ary ohatra zany zao ohatra hoe Madagasikara de misy nosy miaraka aminy ataontsika hoe nosy be Sainte Marie nosy lava nosy an'ireo dia ohatra hoe misy firenena tapoka avy any ivelany any tonga de hoe anay ty annexenay aminay ty de zay de ohatra zany ihany ko zany fa ohatra ho iny fa tsisy zany fa ohatra zany ihany ko zany nanaovan'ny Russie anreto le faritany efatra tany Ukraine reto tonga de hoe annexe de nanao zany nanaovan'ny référendum fitsapakevim-bahoaka tery vaimanta nampanaovan'ny Poutine de hoe nandresy ny eny hoe reo faritany efatra reo dia miaraka amin'ny Russie ary mifanaraka tsara zay mantsy lazaindrareo mifanaraka tsara amin'ny lalam-pandrenan'ny Fédération Rosianina
de iza moa ireo faritany efatra ireo? Donetska, Luhanska, Kherson, Zaporizhia. Ireo le izy. Donetska, Luhanska, Kherson, Zaporizhia. Ireo le faritany efatra tany Ukraine tonga de nalain'ny Rosianina manta amin'izao. De nisy ndray ny fandrotsaham-bato ohatran'le tahary ihany teo anivon'ny firenena mikambana hoe iza no manameloka, iza ny firenena manameloka ny fakany Rusia andreo faritany efatra ny Ukraine reo, iza ny firenena tsy manan-kevitra ary iza no firenena tsy manameloka. Iza tsy manameloka, iza ny tsy manan-kevitra de iza manameloka. Dia rehefa natao ny faneho-kevitra zany latsabato de Madagasikara ny teny hoe manameloka ny fandraisan'ny Rusia andreo faritany efatra any Ukraine ho lasa ao anatin'ny Federasiona Rusia ireo. Madagasikara dia manameloka. Zay no teny ofisialy avy aty Madagasikara momba an'io raha io zany. Madagasikara dia manameloka ny fakany Rusia andreo faritany efatra ny Ukraine, Donetska, Luhanska, Kherson, Zaporizhia. Zay le izy. De rehefa mivoaka iny zavatra iny de gaga ny mpanara-baovao hoe inona ary zany fanapahan-kevitra hafahafa zany, raha ny lôjika zany ianao zany nanao neutre tamin'le voalohany de tokony neutre zany ianao fanapahan-kevitra manaraka na hoe tsy malameloka na hoe zavatra lôjika zany no tokony ho toyany. Fa tato ianao nanao neutre le tamin'ny voalohany de ty ianao manameloka any Rusia. Tsy maintsy nisy ny tsamboatra tany ambadika tany. Tsy maintsy nisy ny tsamboatra tany ambadika tany vokatry ty le fanapahan-kevitra ty. De hoe inona ary ny tena ao ambadika ilay fanapahan-kevitra? Fanapahan-kevitry ny ministra ny raharaham-bahiny Samrery ve le izy? Sa ahoana? De inona ny zavatra nitranga omaly? Mamaly an'ilay arara dia ny le omaly zany dia nesorina ny ministra ny raharaham-bahiny malagasy. De ny lohateny navoaka ny mpanao gazety namana amin'ny gazety Tia Tanindrazana androany mamitina azy io ry Sara Randriamandrando izy tena nifidy aho aoka ny tantara no itsara. Mazava tsara mihitsy ny tenin'ny ministra raharaham-bahiny malagasy hoe Andriamatoa ry Sara Randriamandrando hoe tena nifidy aho aoka ny tantara no itsara. Inona no fidiny? Tena nifidy aho, izy zany, izy tenany zany. Inona no fidiny? No fidiny dia ny safidy izy zany amin'ny hoe manameloka ny fakany Rusia andreo faritany efatra tany Rusia. De rehefa zay dia limogé izy, nesorina izy. De eo am'izay zany no hitorantsika ny fandalinana am'izay satria itony zavatra itony tsy mandehandeha fahatany tompoko. Misaotra namana teknisianina mazava tsara io. Matoa zany ny ministra ny raharaham-bahiny ry Sara Randriamandrando nesorina amin'ny matoerany ministra azy dia mazava loatra fa no iny fanapahan-kevitra iny tena nifidy aho ozy ino iny fanapahan-kevitra iny. Zany hoe fanapahan-kevitra izay tsy mety amin'ny hafa. Zay iny zavatra iny. Fanapahan-kevitra le ministra Samrery fa matoy zany nesorina dia iny fanapahan-kevitra iny de tsy mety amin'ny filoham-pirenena na am'izay sehatra hafa any. Tsy ny vahoaka malagasy reny fanapahan-kevitra tany amin'ny ONU reny tsy fanapahan-kevitra ny vahoaka malagasy fa hoe misy mpitondra eo de mpitondra no manapa-kevitra any. Zay le izy. Misy ny antsoina hoe stratégie diplomatique tompoko. Ny vahoaka malagasy tsy anona zany izy fa ny tsy miditra am'zany fa nefa le fanapahan-kevitra de amin'ny anarany vahoaka malagasy. De nesorina ary ny ministra ry Sara Randriamandrando. Fa inona ny ao ambadik'izay rehetrarehetra zay? De zao no tokony ho fantatsika. Ny Rosianina aloha zany tamin'ny fanapahan-kevitra hoe melohan'ny Madagasikara io
tamin'ny alala minisitra Richard Andriamandrantony ny hoe fakanan'ny faritany efatra tany Ukraine ny Rosiana aloha zany de mazava loatra fa tsy faly am'izay. Tsy faly izy hoe inona ary ty ataonareo ty tonga de vakina fotsiny zany tsy mila fanadiadiana lalina be zany tompoko fa vakina fotsiny. Hoe inona ary ty zavatra ty ataonareo ty entonareo manao ny eto raha de ato indray nefa le sujet ray ihany resaka Ukraine ihany le izy de ato zay meloanareo dia azontsika tonga de vatanina hoe tao ananina tao zany de tsy maintsy ny tabataba ny Rosiana hoe ahoana ty ataonareo ty matoa tonga hatrany amin'ny fanalana ny minisitra. Ahoana ty ataonareo ty de voaporitra tany dia fa iza moa no fahefana afaka manala ny minisitra ny rafitra ane zany eo minisitra de misy ny primature de misy ny fiadidinan'ny repoblika zay ne le izy zay le rafitra zay fa raha hoe minisitra samy minisitra tsy afaka hoe ifanala zany fa tsy maintsy rafitra ao ambony no manala an'izay rafitra ty ambany ety de le minisitra zany iza ny manala minisitra de ny rafitra eo ambony ny primature dia ny fiadidinan'ny repoblika zay le izy ny primature nefa dia hoe administration anatiny tena iandraiketa zany fa raha vao resaka hoe relation internationale tsy my prime ministre ane no mandray an'ireny taratasin'ny ambassadeur tendrendreny fa ny any amin'ny fiadidinan'ny repoblika dia manaritra an'le taratasy de raha zavatra ohatr'itony zany de ny fiadidinan'ny repoblika no faratapiny amin'ny resaka fahefanam-panatanteraka zay le izy dia any zany no afaka manala ny minisitra anankiray zay mazava tsara zay de rehefa mipotry ty raharaha ty zany tsy maintsy nykoropaka ny Rosiana hoe ahoana zany dia tonga hatramin'izany hoe fanalana ny minisitra zany ilay izy de zao indray ny fanamariana anankiray inona ny tao an-tsainy ny minisitra Richard Andriamandrantony raha nanapaka ny hevitra iny izy teo anivon'ny Nations Unies azo ny eritreretina ve ny vokatra n'ilay fanapakeviny eo amin'ny fitondrana zay le fanontaniana efa azo ny eritreretina hoe raha anao an'ity de ino no vokatra ty fanapakevitra ty eo anivon'ny fitondrana aloha teo anivon'ny vahoaka malagasy vahoaka malagasy mbola ary ambadika ary aloha zay am'izay raha zay fa eo anivon'ny fitondrana misy filoham-pirenena misy inona eo dia betsaka ny hevitra ao anatin'izay misy am'teny hoe tena fananina iny satria efa betsaka koa ny atao hoe asany dotandroka etsero sisa de fananina iny fa efa fatany io vokatra iny matoy izy am'teny hoe ny tantara no oka itsara fa niokevitra daholo zany rehetrarehetra zany fa ny tena nampikoropaka tato ambadika tato de izao i Madagasikara dia na ny fitondrana zany tarihan'ny filohan'ny repoblika Iany Rajoelina dia efa misy hoe fifanarahana miara-miasa de ataontsika hoe miara-miasa amin'ny Rosiana tsy tonga ho azy ane reny fiara-miasa ara-tafika reny ary tsy Madagasikara rery no anotara ny Rosiana ny fiara-miasany fa manitatra an'izany izy ara-tafika ty Afrika tamin'le fifanarahana ara-tafika zany farany teo de tsy Madagasikara ihany ane mifanarahan'ny Rosiana fa nisany koa ohatra Cameroun jereo any amin'ny vaovao any Mali diko ry Burkina Faso koa efa kopakopahan'ny Rosiana ihany koa zany hoe efa mametraka ny diatanana ty Afrika zany ny Rosiana de Madagasikara ao anatin'izay miaraka amin'ny Cameroun sy ry Mali sy ry Burkina Faso ary fifanarahana ara-tafika io dia io foana no voateny ao anatin'le izy de fa nisy fifanarahana ara-tafika teo amin'ny Rosia sy Madagasikara de hoe inona votoatan'izany itsika tsy de mahalala an'izany fa mpanao gazety any ivelany ihany no mivoy an'lizy sy mampafantatra an'lizy hoe misy an'izany hoe natsona aloha hoe ka le izy hoe accord de coopération classique zany hoe fifanarahana mahazatra zany de inona ny votoatiny misy an'izany hoe fanofanana manamboninahitra malagasy fanavaozana fitaovam-piadiana sinsisa tsisy miteny hoe ratsy zany na tsara zany na inona zany fa nitiditsika ho tenena fotsiny de hoe nisy lay fiaraha-miasa
de fanaova-tsony eo amin'ny tontolo ara-tafika nisy aloha zay zavatra zay de manoloana an'izany de tsy maintsy miteny ny rosianina hoe nareo miara-miasa aminay matoa zany nareo miara-miasa aminay le mpitondra fanjakana malagasy ny tenitenenina am'izany matoa zany nareo mpitondra malagasy a miara-miasa aminay rosianina dia misy zany ninona misy mifampitokizana antony efa zay a petahanareo ary amin'ny Nations Unies eo amason'izao tontolo zao de nriatanareo zay ary iny tompoko tsy azo iverenana intsony iny fanapaha-kevitra nataon'ny Richard Andriamandrato iny fa efa iny de iny eo amin'ny resaka résolution takan'ireny amin'ny resaka fandatsaham-bato any amin'ny Nations Unies ohatran'ireny fa tsy hoe oka aloha fa nesorinay le ministra de ity indray tsisy an'izany de io zany zao lasa resahan'ny sehatra fampahalalam-baovao maneran-tany vao nandeha zao France 24 io ny resaka ao io ny resaka hoe Madagasikara nesorina ny ministra ny raharaham-bahiny fa naninona ony tonga de zay mifanontaniana fa naninona ony nesorina ka le nanameloka ny Russie de gaga ny olona inona ihany ary zany eo Madagasikara eo zany fa tena izy ty ve ty resaka raharaha iraisam-pireneny ty ve ahoany rarahan'olo tokana nga io sa kilalaonjaza ve ty resaka ty diplomasia ty diplomasia atsika zany efa nitenena teto hoe marefo mba tsy tenenina hoe zéro ohatra mitranga mihemitra zany ianao manao fanarahana ato de olona ao anaty fitondrana ihany no manameloka amin'ny fihetsiky le firenena iarahanao miasa de ahoany zany zay aloha le izy fa ity zany fanamariana farany momba n'iny raha iny a mialohan'ny andraisan'Andriamatoa Moutarson alleluia ny famakafakana izy koa manana ny ambarany satria isika diaspora ny ivelany ihany koa de manakambara ihany koa ary de hitondra an'izay Andriamatoa Moutarson alleluia samy manana fomba fijeriny io fa saika mitovitovy daholo zany ny fomba faneho-kevitry ny olona fa tia fanamariana anankiray ay zany ny fitondrana eto Madagasikara rehefa voaporitra amin'ny sehatra any ivelany dia aingana de aingana amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra amin'ny fanesoran'olona rehefa voaporitra avy any ivelany de aingana ny fanesorana olona ao anatin'ny fitondrana ty zany zao anankiray ty pirofo mitoaka amin'ny tena mihitsy hoe ay Richard Andriamandrato ministre ny affaires étrangères ministre ny raharaham-bahiny nanameloka ny Russie tao anivon'ny Nations Unies aingana de aingana tonga de nesorina izy limogé fa talohan'io koa nisy an'le inony ty le gouverneur ty le nanao toetra hafahafa tsy idirantsika lalina amin'izay tamina vazahavavy anankitelo de nitaraina le vazahavavy anankitelo io satria izy ireo zany hoe hanao fanadiadiana tsy izy de tonga le gouverneur de nanao fetsika hafahafa tany tsy idirantsika lala fa azontsika ny tiana ho tenenina de voaporitra tany piretiny avy any Frantsa atao tapaka hatramin'le fanarahana mihitsy dia voaporitra tany de nesorina le gouverneur tao anatin'ny conseil de ministre mihitsy no nanala anazy satria voaporitra vary de nanala fa nisy gouverneur nasorina ty indray fa nisy ministra nesorina satria fanapiretana avy any velany fa ato anatiny amin'ny raharaha anatiny eto Madagasikara misy problema be dehibe tsy manala ministra tsy aingana de aingana ny fanoloana ministra fa raha vao raharaha zany mampifamatotra ny Madagasikara amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny firenena any velany le teo zany zao Russie de le talohan'iny Frantsa de aingana ny fanesorana olona fa raha hoe olana atao anatiny dia tsy manala ministra fa rehefa hoe ministra hoe fandrikotra amin'ny raharaha international de ay manala azy takan'azy n'Andriamatoa Richard Randriamandrato ka lizy tsy tokony atao misy tombo sy aloatran'izay fa firy tompoko ny problema anatiny eto Madagasikara firy ministra efa tokony esorina firy betsaka ohatra zany zao inona zao ny tena problema eto zao zany zao ny tena hoe hitatsika de hoe potika ny tontolo iainana aizany fanapaha-kevitra momba an'izany inona ny problema eto vao maly zany resahana
menimenina mmpanakanto ny teny teo ry Dama ry Body ry Izako ry Samuela ry Rosy efa mitabataba foana artista be dia be ny teny teo maly ry Max Exception ry Rajery mpitendry vali sy ny sisa hoe tena tsy mety fitsabatsabany aty ataon'ny ampitona fanjakana amin'ny ministera lasa misy resaka kitranotrano resaka omdamo ny tena ampoany io de zany zao problema aiza ny fanapa-kevitra momba an'izany misy fanalana minisitra ve ny tontolo iainany ty eto tsika jenjiny setroka eto may daholo atsy zany nefa tena zavatoza mahazo an'le vahoaka malagasy mivantana aiza ny resaka limozazy fa rehefa hoe ministra Richard Andriamandrato manapa-kevitra any amin'ny Nations Unies dia ainao manala azy aingakaingana tsy hoe momba ny Richard Andriamandrato fa le zava-misy no resantsika eto ary zany tena hoe sanjoro ny ministra Richard Andriamandrato am'izay zany izy aloha zany dia tena bravo izy am'izay tena hoe fandraisana fanapa-kevitra hoe za mihitsy no nanao an'iny raha le lohateny gazety teo ny tantara no ka itsara ary marina iny miteny ministra Richard Andriamandrato iny ny tantara no ka itsara ozy olona ao anatin'ny fitondrana tompoky no miteny an'izany de mbola tsy tonga saina ihany ve ny tantara no ka itsara hoy ny ministra Richard Andriamandrato rehefa nesorina izy de asa iza indray zany zao ny ministra solo azy eo de marina zay ny tantara no ka de ny tantara mihitsy no itsara antsika menakavy eto isika ao dia zay zany no momba n'iny zavatra iny ka tsara hoeritreretina ihany ny toejavatra tahaka an'izay ny amin'ny hoe rehefa tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena voaringodringotra amina resaka pirenena dia aingana daingana ny hoe limose hoe manala an'le olona fa rehefa hoe problema atao anatiny to mihisatra to tsy hita mihitsy ny fanalana ministra nefa inona ny olana tsy mitranga eto energia tontolo iainana aty amin'ny tontolon'ny artista zao ny grefie mbola mitabataba ihany ko ny fampianarana ambony ny fanabeazana ny tontolo ambanivohitra ny sosialy zao androany andro raisam-pirenena amin'ny ady amin'ny omamiadany nono izay mahazo ny vehivavy andro raisam-pirenena amin'ny ady amin'izany fa sahirana ane ny olona tompoko ho an'izay tratran'izany amin'ny fiatrehana an'izany fa tena hoe soavaly miatobilina tapitra ny vola satria ianao teo sitrana misy aloha ny sitrana saorana an'Andriamanitra fa misy ny tena sahirana ao anatin'le izy andro raisam-pirenena ianao areto aretina tsotsotra fotsiny eto efa miodikodina vao mainka moa fa zany hoe resaka omamiada an'izany zavatra efa aretina avo leta be zany dia mila tena hoe fanohanana mila tena hoe fiarahana amin'le olona zay atratran'le aretina zany manahirana be zay moa fantatra tsara satria ny aina tao anatin'izany zay satria ny reniny teraka ny tena de tratran'io zavatra io ary nitondra anazy hatrany amin'ny fahafatesana le izy fa enjana tsy teny betsaka eto zay momba zay aloha fa de an'io zany de andro raisam-pirenena amin'ny ady amin'ny omamiadany nono mahazo ny vehivavy aretina zany fa inona ny karazana aretina tsy mahazo ny gasy am'izao inona zay ny akamaroa zany aretina tsy tokony azo atsika fa mahazo noho ny maninona noho ny fahantrana noho ny tsy fampitsakafo zao de miakatra indray ny taux de pauvreté eto Madagasikara ozy ny banque mondiale mahamenatra eny ary zay ny ataontsika hoe resaka tsy maintsy nyresahana Andriamatoa Motarson alleluia nanahoana aloha ny atao hoe réaction anao aloha nanolona n'ilay hoe nesorina ny ministra ndraraham-bahiny Andriamatoa Richard Andriamandrato satria nanameloka ny fakany Russie ny faritany efatra tany Ukraine dahoary voalohanteny de miarahaba ny mpisehatra rehetra teknisiana isan-karazany ato amin'ny MBS sy ny Radio Mada miarahaba ireo rehetra mpanaraka ny fandarana ny eto toerana ny any ampitan-dranomasina dia misaotra an'Andriamanitra tsika tafahoana indray amin'ny alala zao tsape zao tamin'ity andro an'io ity
Ny fomba fijeriko an'iny resaka ministre ny affaires étrangères iny ry Rina de zao. Ozy ny teny frantsay hoe c'est cousu de fil blanc. Ohatran'ny hoe lamba maintimainty lamba maintimainty a de zairina amin'ny kofehy fotsifotsy. Nefa ny heverina hoe mba tsy ho hita loatra. De hita be mivandravandra be fa raha apetrako tsara am'le mombamomba an'le ministra le zavatra de azava amin'ny olona rehetra hoe io ministre ny finance io teo aloha. Tsy nandeha arak'izay izy firenena moa tamin'izany de najanona izy. De najanona izy de mipetraka izy. Ndraso aloha. De tsy teo amin'le toerana Eritreritry izy hiainga ho any an-dafy. Tena tsony izy hoe zanony ianao fa manaova ministre ny affaires étrangères. Satria naninona izy natao ministre ny affaires étrangères. Heverina zany fa mba hoe anisan'ny nanolo an'le teo aloha le teo aloha tsy nahavoky le teo aloha. Fa ny tena izy de zao ministre ny finance izy a. De nijanona izy a, najanona izy a, de andeha ho any an-dafy. Raha miferitreretana an'izany lecture famakiana an'izany tsotra de zao hoe mbe efa nahavita nahazo capital nisinisy izy tamin'ny azony tao hatramin'izay a. Fomba fijery zany. Tombohany tamin'ny 2019 eny fomba fijery azy a ka tsy ny zavatra teneniny araisiny samy finina nge vola amina miliara be de be nge tsy hita tao anatin'io fitondrana io nanomboka tamin'ireny de heverina fa mbe efa ohatran'ny hoe afaka mipetraka any an-dafy izy a manana capital kely de aloha andeha. Tranky ty zavatra ty ny tena baziny izy efa nytenen'ny Rina nazavainy Rina teo a satria nisy ny fitsapakevim-bahoaka zany hoe nataon'ny Rusiana amin'ny ara-dalàna any aminy zany a le fanjanahana ny ireo faritra efatra any a Ukraine reny. Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhia. Hoe nataony ara-dalàna valiny zay nataon'ny ONU a nanontaniana ny hevitry ny olona hoe ekenareo ve zay de iny ny valiny fa ny zavatra mitranga ity ministre ny affaires étrangères malagasy ty de io hitantsika tamin'ny gazety teo hoe tena za mihitsy ny nanapa-kevitra za mihitsy ary de ny tantara no tsara ny fahitako azy manokana de zao teoroana ny ministre ny affaires étrangères. Fomba fijeriko io zay. Satria zao izy ange mahafantatra fa anjara ny filoham-pirenena rery zay régalien zay ny mandray fanapa-kevitra amin'ny zavatra hitondrana ny fifandraisana iraisam-pirenena bilatéral loatra reny fa hafa moa raha multilatéral UNESCO sy ny PNUD sy ny etcetera. Fa gatsy isy fampiresana zay mantsy anontaniany olona fa gatsy isy fampiresana teo amin'Andriamatoa ministra Richard Andriamandrato ministre ny affaires étrangères sy Andry Rajoelina filoham-pirenena mialoha andreo fanapa-kevitra goavana be eo amin'ny Nations Unies. Ty ministre ty teny hoe za rery fahafantarako azy Rina de zao te horoana izy a fa tsy te hijanona eto izy a amin'ny taona 2023. Zay mihitsy ny zay ny contexte ka tsy misy fomba efa misy angeny te hiala amin'ireo fa no le antony maro samihafa de tsy afaka mihetsika de ity nataon'le ministre Kitsorano mihitsy le izy a mba hanalana azy fatany inge fa horoana izy zay no anaovako an'io hoe c'est cousu de fil blanc tsy sa manao démission izy hoe za re tompoko ananina de mba lasa izy menakavy mba mipetraka any an-dafy de milamina fa raha zany teo amin'ny toeran'ny Flou Rajoelina na ataoko ministre ny intérieur io hoe karakarao ny fifidianana de eo izy tsy afaka eo izy tompona andraikitra tanteraka amin'ny fiainam-pirenena fa ity izy a ka raha miteny izy azy za tsy anao de eny zay moa resaka azoko tsara ny tenen'ny Rina hoe ka raha manao izy hoe za tsy anao ministre ny intérieur président zay resaka afo zay fa ity zao tena miala maina ohatry ny takotra izy satria amin'ny 2023 ny fifidianana mitovy amin'izany ange ny resaka any Afrika tsisy hafa amin'izay mihitsy ny resaka mandeha any Afrika vao nataony frantsay anina teo hoe ny resaka hoe CENI tsy mamela ny CENI ozy mpanohitra de ny mpitondra manao hoe olona tena manampaizana mihitsy io lehibe ny CENI io aty amin'ny faritra Congo aty le izy raha tsy diso président Tshisekedi moa zany eo be isy fifidianana de tena tsisy hafa amin'ity mihitsy de ny mpanohatra miteny hoe allo aloha mifampidinika tsisy hafa ka ity
miditra raha mandeha roplaniny ianao dozy mpamily hoe mpanamory hoe hiditra am' zone de turbulence tsika fa fatoro fekibo de mietsiketsika ny roplaniny ka ity zany am'le 2023 raha izao fomba fitatana ny mpitondra azy zao misy turbulence zany ao anatin'ny fitondrana am'izao hoe tsy manaiky izy ny anaovana ny concertation hoe tsy manaiky izy ny andinihana ny toedra raha-pirenena marina de lasa ohatrany hoe hiditra ao anatin'ny zone de turbulence tsika am 2023 nen'le ministre ary tena zao nge mahatonga amin'ny teneny zany mantsy somary misy ahoana moa ny tenenako an'izany fasasahina misy arrogance ihany ny fitenin'le ministre za mihitsy ny nanao an'io ary oka ny tantarany zay kely izy oka ny tantara tsara eny fantatra angefa ny tantarany tsara tsisy anaiky an'izany firenena anankiroa zany de raisinao ny apahan'le tany de anaiky an'izany ny olona rehetra tsisy anaiky tany ho an'ny eto Madagasikara mety hoe inona ny dika zay oka ny tantarany tsara amin'ny efa hoe miala izy zany de ahoana ka zao tiany olazaina am'izay de hoe marina iny nataoko iny zay marina iny nataoko iny fa tokony tsisy anaiky zany hoe fangalanao faritra na ray na roa nataon'ny rusianina hoe tamin'ny ho anaity tamin'ny alalan'ny référendum de tsisy manaiky an'izay ny olona ka raha ohatra hoe ny ilany fotsiny hoe Frantsa na ny ilan'ny États-Unis anina kely nataony anaovanay référendum ty de tsisy anaiky an'izany ozy gary sara hoe le ozy Macron anaity rusianina hoe ozy ny rusiana hoe anaity ka zay ihany no anaovako hoe sady izy misy fireharihana mihitsy am'le ministre am'le nanaovany an'le izy fatany nefa fatany fa ny président rery ny tena tompoka mpanapa-kevitra amin'ny fifandraisana iray régalien mihitsy iny tsy edikevitra iny de zao fatany fa horoany izy fa de zay no mahatonga hiteny hoe tena efa zay mihitsy no andrasanga ministre izy horoana de mba ndeha aka-rivotra any ampitan-dranomanitsinany izy miaraka amin'ny vady aman-janany manomboka eto mazava be zany ka le filoham-pirenena koa ve zany hoe Andry Rajoelina tena tsy nalaly inina mihitsy fa latsaka ny tarivo hoe inony ity eny possible aloha zany hoe mety nga tsisy hoe fandraisana aloha satria zavatra goavana be fanapa-kevitra tany sotra na tonga any amin'ny affaire étrangère raha le izy tsy maintsy milaza président koa ny copie na ohatra zany tsy maintsy zany tsisy edikevitra zany fantatra hoe tsy maintsy ny président manao an'izany fa ity tena nasiny fireharehana mihitsy tena hoe zay tsy manormal izy tsy hoe fahadisoana fa tsy nilaza amin'ny président fa nasiny fireharehana mihitsy le tsy filazana tamin'ny président raha ohatra izy tsy nilaza koa aka le soratra tamin'ny gazety hoe fanapa-kevitra izy ny teneny iny fa le izy le misy fireharehana mety miteny tena président tsy nafantatra fa tena zara misy défi zany ao anatin'le ohatran'izay satria zao ohatrany hoe roa ariary raha ohatra ka roanao ka zay ny tediavina de za mieritra hoe de manao arrosage sy manao veloma amin'ny fianakavianao moa zany ianao monsieur le ministre fa andeha ho any ampitan-dranomasina ianao ary am'izay mba zavatra tahiry vitanao nandritra zay fotoana zay de mba afaka iaina araky ny tokony fa fanontaniana hafa ihany koa miainga amin'io zavatra io mety isy ministra hafa indray ve asa ohatran'ny nataony Andriamatoa Richard Andriamandrato aoarinao isa ahoana fahitan'Andriamatoa Motarson alleluia raha ny am'izao raha misy mahasamanao an'izany vehivavy reo ministra vehivavy reo no mety mahasamanao ohatran'izany fa raha reo ministra lehilahy reo tsy lizy keo nge tsy zany ny tena tanjony mba mifanaja nge na ahoana politika ataonao fototra de zao hoe mba mifanaja foana am'izay zavatra ho atao ary fampianarana leadership reto olona nianatra nge reto fa zao hoe le tsy fasahina milaza marina eo ange le problème am'ty fitondrany ty de tsy misy mahasamy teny fa mikonikononao fotsiny de mangina tsy volamena ny mangina mangina manoloana ny zavatra tsy mety fa manaiky hitsakitsahan'ny olona am'izao zavatra rehetrarehetra zao de zao no efa rany de zao moa zany
zay angamba ny zavatra mbe hoe azo lazaina ary rehefa mifampiresaka tamin'ny olona tany ampitan-dranomasina tena menatra mihitsy mahamenatra ty fitondranaahona marina ozy ny diaspora zay mba hoe tafaresaka tamin'Andriamatoa Motarsan inona ndresahandry zareo ny any Toulouse ohatra ka zao melory zareo hoe nananina ndrengy nanao iange zany ny fanjakana malagasy nanameloka ny Russie nanameloka ny Russie de fa ahoana de nitantarainy teoko za mo tsy de naharaka loatra an'le izy de niteny izy hoe zao de nyrivany ka ndroana le ministra de ho za hoe zany ve hoa tsy mazava be tena mazava mampalahelo mihitsy le Madagasikara fa tsy mandeha araka zizy tsony le fitondrana zay moa zany ny tena baziny indry zareo zavatra fahadisoana lehibe ka zay nge ho any tediavin'le ministre ny affaires étrangères raha fijeriko azy hoe oroany izy de mba lasa izy makany an-dafy izy ange efa ela ny saika ho any an-dafy fa noho ny antony maro samihafa de zay ka ireto olona reto mantsy zay oroany eo de andeha ho any an-dafy fa hiala mazava eto fa so voasaringodringotra eto hoe ianao ty trano nataonao ty aiza ny porofony io de lasa ohatran'izay le fiainana eto Madagasikara zay no iaina ary zay fijeriko apetrako tsara mazava mihitsy le izy hoe efatra am 2019 sy 20 fetim-boany 2021 no efa saika andeha io ministra io ho any an-dafy hipetraka any zao izy tonga amin'ny tanjony iriny satria nasorona izy de afaka mandeha zay lizy ka ianao raha ho any an-dafy ny fantatra ihany hoe tamin'ny ministra taloha tany amin'ny gouvernement tany ia président Ratsiraka tany nisy olona nandeha tany tsy niomana loatra lasa sahirakirana ihany tsy ohatran'le fiainana teto de ohatr'izay ririna no fomba hijerena miainga amin'le resaka in'le hoe tenin'ny ministra Richard Andriamandrato ministra ny raharaham-bahiny iny hoe iny fanapahan-kevitra atao amin'ny Nations Unies de tena sa mihitsy no nanao ny fanapahan-kevitra iny de oka ny tantara noho tsara de ndeha ary ataontsika hoe misy ministra hafa indray miteny hoe tena resy lahatra mihitsy fa ty feonam-be-pirenena na fampidiniana ny tena lalana ahafahan'ny Madagasikara mivoaka amin'ny zao crise problema zao tena mety amin'ny feonam-be-pirenena amin'ny fahitako raha misy ministra miteny zany mety fandroana koa hoe miandry azy ohatra zany satria zao tsika miresaka an'le hoe feonam-be-pirenena ka izao nge ririna zavatra efa nisy ange zao zao ny filohan'ny Sénat nge aloha efa naneho hevitra kiasika an'izany hoe mahasoa atsika manao fikaonan-doha-pirenena tsy ministra fa ny filohan'ny Sénat zao nge na ireo ministra reo ara nge ririna matsapy matsapa hoe tena mila atao le fikaonan-doha-pirenena satria maninona ka le zavatra mitrango hoe fa satria maninona ny zavatra tenenin'ny président sy ny ambarany sy ny etsetretrera fanipaka am'le zava-misy eto amin'ny firenena zay nge le olany tsy mifanaraka am'le zava-misy ny zava-misy hitan'ny olona mitombony manitra mitombony tsy mihinan-kanina potika ny tontolo iainana ny tena gravy am'le tontolo iainana le ambotately io ange eo akazobe eo akaikin'le miala tsy haiko 20 kilometatra ankazobe de mivily metsananina be de Bali enzana be nge zany tontolo iainana hoe rehetra zany fa tena fahavoazana tsy roa amatany ho an'ny firenena malagasy raha io ambotately io sy be de Bali karafatsika moa efa may foana iny efa mangadiady ara moa ny any anatina karafatsika fa reny tsy misy zavatra ataon'le ministra ny environnement fa inona indray ny teneny nampitsangam-bolo ary irina tamin'ity taon'ity ara ny kely no may teto Madagasikara miala tsiny ary tompoko tsy mbola may ange be de Bali sy ambotately zany fa le zavatra tsisy dikany tsy hoe tsisy dikany ilana tsiny zay fitenenana zay le zavatra maivamaiva ny tony no mirehitra le am'le ataon'ny olona hoe mandory tanety izy de mba maniry mibozaka de manana hoanina ny omby zao manana hoanina fa rehefa kelikely ny olona ny tsy anana hanina tsony satria ny rano tsy izy tsony zany meritra ny rano le tontolo iainana ka zao le ministre ny environnement tsy mifanaraka amin'ny zavatra misy tsony ny zavatra teneniny izy moa zany za efa tamin'ny 2019 nisy faritra tao any amin'ny tany be andrefa na any ambany zany
nangatana hoe mba jerevo rehefa misy olona miditra nge le ala voajanahary ho arovana dia tsy voafeny servisin'ny forêt ao Ambanjantsonla izy fa mba mandefasonareo olona avy aty Antananarivo hiaraka amin'le anina any Ambanja 2022 tsika zao rina mbola tsy nisy olona tonga tany nanampy an'le lehibe ny forêt zay fahavoazana lasa mamboly le tany ambolena mantsy manitatra le olona tsotra any anatin'le aire protégé izy manao an'le fambolem-bary mitevy ala ka iny moa le tena faty satria rehefa ataonao an'iny le ala de me mahantra le tany pédologian'le terrain mihitsy zany le tany mihitsy de tsy de mahavokatra loatra rehefa ataonao volovary tonga de le afafy fa tsy hoe asaina de zay le zavatra mitranga fa tena matsaravina be vokatra ty doro tanety sy ny doro ala mitranga ty nefa ny ministra kozy ianao hoe le ministra kosa aloha tsy teny hoe za mihitsy ny nampanao an'izany ohatra nyty resaka hoe Risarandriamandrandro ty tsy ho zay kosa zavatra tokony ho teneniny angamba de zao hoe efa tena niezaka mihitsy zay niaro raha ohatra izy nanao fa hatreto nge izy rina tsy nisy olona nahita hoe nanao fihetsiketsena teo ambotatelo moa izy le hoe mirehatra le ala raha ihano sa roa andro tioarina hoe tonga izy niaraka am'zao tsy efa ringana ve ny ala am'zany de somary mbola iverenako ihany le fanamarena ty satria izay no hitako tenen'ny olona ato hoe aingana be zany ny mpitondra hoe nanao limogeage nanala ny ministra Richard Randriamandrato momba nyty resaka Russie sy Ukraine ty fa maninona ny mpitondra no maisatra na miramma na tsy miditra amin'ny fanalana ministra hafa izay manana problema ny departemanta tatany tsy misy résultat fa zavatra ratsy ny résultat be dia be ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena hoana ny tsy samanala ministra mono arina zay fanamarian'ny olona eny de zay fanamarian'ny olona zay nitondrako an'izao hevitra zao raha atao mihitsy zay ko tsy tonga any amin'ny filoham-pirenena ve ianao mihitsy tompoko ny tokony hiala zao mantsy rehefa manokatra ankety eto misokatra ny ankety fa io ankety io tsy mihidy io na afaka heritaona sy tapany ary ohatra n'le kongo nge zao vina le loza tany no nitranga mandeha mifanady adina fa efa naheny ve rina za aloha mbola tsy naheny hoe zao ny voka ny tompoko ianina ny tompona andraikitra ary raha any amin'ny firenena hafa ary fa nisy osany hoe nisy voasambotra nisy an'izao fa lazao aloha valin'le fanady adina fa tsy misamborinao eo ange de ve niatodonikotroka moa zany tapitra eo tsy midy ho le fanady adina sezame clos zay tsy clôturé mihitsy le ankety fa de le olona kely hoe nananina no zao nefa nkay tamin'ny mazava tsara tamin'ny nikongo iny nisy hoe olona ny telefona hoe asio de maninona arany tsy avoaka reny olona reny atao mazava de ohatr' zany ny zavatra mitranga rehetrarehetra hoe flagrant délit-na établissement faux sy ny etsetra maninona tsy avoaka mazava apetra ka zao miteny ianao hoe tokony iza ve zany tsy izy menakavy ve zany ny tokony hiala rina zay nge farany tonga any amin'leo ianao mihitsy président zany no hafahafa raha izao ko njirama vola very lazainy samy finina reo fotsiny no atao lista hoe ministerisavy ny voakasitr'ireo de efa tsy hitany ary rina kosa angamba mbe efa naheny hoe misy eritreritra hoe anova fitondram-panjakana ohatran'izany ingeny hoeniko hoe misy mieritreritra anao remaniement de iantso hoe mety iantso mpanohatra hoe ntaoara remaniement fa de hoana ny prime ministre remaniement maza man tsy voakitika ny prime ministre fa raha hoe ravany gouvernemanta raha hoe ravany gouvernemanta de mialatra amin'ny prime ministre iny ange décret nanendry de décret no atao de vita iny tsisy fantiako resahana prime ministre angery rina mbe efa navita tatitra ara-dalàna ny amin'ny asan'ny fanjakana ve reto gouvernement reto fa ny zavatra tsy de manahoana no anaovan'izy menakavy bravo ohatra n'le andekaleka hoe ay de vita le machine fa ny banque mondiale manao tatitra hoe 80% taux de pauvreté to miakatra indray crise
zay risa foana hitany rina risa midina tamin'ny fifidianana filohampirenena frantsay melohan'izay kely zay de mialatsiny am resaka nyity le ohatrany hoe nisy an'le kandida hoe Zemmour niteneniny tam'izay de zao hoe za ozy mangataka mba hisy Poutine frantsay olany atao Frantsa fa tena efa mikrisa mihitsy ty firenena frantsay ty frantsay moa zany tany am 6e zao izy efa any am 10e ary efa ivoaka ny 10e kory izy am'izao era-tany de zay ny tenen'le rangaby tsy rariny tsony zao fa itsika tsy haiko taty am 80 de zao tsika 118 de ngambitsika ho tonga 121 am giste zany filarana de zao mbola tsy taitra ihany tsika mbola tsy taitra ihany tsika ny olona efa miteny teto hoe tsy misy taux de croissance samanjary zany rehefa mbo hoe mahazo 3% de falery izy nefa taux démographique 4%. Ny mpitondra ngamba tsy taitra fa ny sehatra maro efa taitra ihany, ny société civile efa taitra, ny mpanohatra efa taitra, ny FFKM efa taitra dolo mihitsy fa ny ao anivon'ny fitondrana no ka zao tsy taitra. Le problème ngerina zao reo olona reo mandray vola isam-bolana mandray avantage trano lasantsy tomobile piasa trano telefona zany no azony de tsy mahita tsony zay ato ambonin'ny tany izy fa zay le fiainana de mety amin'izay fa zao raha mikorotana nge firenena reto sahirana dolo tsika menakavy fa zao mba mangataka ny fanjakana malagasy aloha voalohany indrindra mba anambara hoe de manaika ny ikarakara ny concertation nationale ny fitondram-panjakana malagasy de atsona daholo ny hervelona ngamba moa langazy efa tamin'ny 91 zany atsona daholo tsara sitrapo rehetra andray anjara mavitrika any amin'ny faritra any amin'ny faritany any amin'ny commune mba hitondra ny heviny afahana miara-mandinika ny anaovana nyty firenena zay ange ny tena izy io ange raha ny seny zao ange de efa mahabe resaka rina mantsy tena hoe ny fitondrana raneny tena mahazo tombony fanaovana ny concertation nationale na ny fampidiniany manoloana ny lefa tena le fahalovana sy ny fampitehan'ny firenena am'izao ka mariny zany rina satria inona moa tizy teo fanampinan-drareo le izy ty fanjakany ty zany de ohatra pilote hoe any anaty zavona be izy mandeha de radara fotsiny ny gideny azy ireto nefa ohatrany tsy misy an'izany radara zany akory fa maty hatramin'ny radara de tsy fantatra hoe makaiza sy makaiza fa ny zavatra izy mihitsy mba mafarafaratsiny izy mahafantatra hoe aive zao ny zava-misy rano marina ange fantany ange le zava-misy fa le hoe ahoana ny amahana an'izany olona an'izany voatery miverina lavitra be mantsy izy zay le izy zao ahoana ny azahoany malagasy fanampiana sy ny tsy mampiseho ny fahaiza-miasa ianao any le izy tsy mampiseho fahatokisana ianao ahoana moa no atongavany vola anampinanao eo fotsiny ny zavatra tetikasa tianao atao hoe ny programanao programme de gouvernance ao ty plan d'émergence ty tsy mbola vitanao akory ahoana moa ny eritreretanao hoe isy olona hoe ho avy araka anao ahoana ny ampandrosonanareo ny ambasadinao tsy haiko na mihetsika am'izany vi aloha ministre ny affaires étrangères tsy fantatra na zay mantsy ny tokony ho ataony hoe mampirisika an'ireny ambasady reny mba hitady olona ho avy aty Madagasikara hiara iasa Madagasikara ampandrosona firenena io izy io zao ministre ndray zao de ahoana ndray zany zao atao vonjomaika ndray za inona ndray ka ny tokony ho izy ange rina kosa efa akaiky zany le remaniement le fanoloana nyeno ara eny marina moa zany hoe mety tsaotsaosiny hoe ny prime ministre hosoloana de ny seginy to efa ohatrany hoe mipetraka hoe tena resaka ny anaty mariny zany fa ndraindray nge tsy misy setroka raha tsy misy afo rina fumée sans feu fa ny tiana horesahana anjaran'ny président araky ny lalam-panorenana ka ty lalam-panorenana ty hoarahana sa tsy hoarahana fa raha ny lalam-panorenana aloha de anjaran'ny président mihevitra an'izany sy manatanteraka an'izany fa zao raha ohatra aloha raha hoe anova fanjakana tokony anova izy aloha zany satria ny olombe ao anatin'ny gouvernement ange rina ny lasy
io ange eo ambanin'ny prime ministre io ministre ny affaires étrangères io e. So de mifeonam-be-pirenena aloha ny tena maika indrindra manoloana zany hoe anova ministre zao hoe sinsis satria misy koa mantsy miteny hoe io na ovany impiry eo areo le fototra aretina ne mbola ao foana le fototra aretina le nana be atao naninato le mikika ny malagasy mbola ao foana de io zany ny tena hoe tadiavina teny hoe skirina hatrany mifaka misy de feonam-be-pirenena no afaka anaovana an'izay ka tiana hosoloanao prime ministre na ny eo ihany ny eo zany zavatra teneniny riny zany re vahoaka malagasy a tena zay mihitsy ny ingénierie inona le hoe ingénierie ny fanamorana fanamorana nge ny dikan'le hoe ingénierie fanamorana ny hoe ahoana ny tantanana amin'ny Madagasikara de ny rafitra aloha ahoana no atongavana am'le hoe ikitika an'le rafitra alao miara-mandinika miara-misaina manao an'le concertation nationale fa rehefa mivoaka eo de hita hoe ty zany ny rafitra atao fa tsy verina am'ty foana de lasa ireto olona reto ange ny teniteny hoe hofainay constitution zao izy ihany ny tena tsy mitandrina ny constitution hatramin'izao ka zay tena mariny zay vita zay zay vao tokony ianao fandrovana mba hifanaraka amin'io mirindra nge zany zay ny ingénierie firindrany ny zavatra atao amin'ny fitaovana olona vola fitaovana amin'izany rehetrarehetra zany dia mirindra tsara izy am'izay de mandeha fa raha zao ianao no anova gouvernemanta de nefa rehefa aveo ianao vao anao concertation de tsy mety laha ny andro am'izany tsika menakavy de mahampalahelo tsika eny ary mandeha ny fotoanantsika efa tonga ihany koa namana fanira zafy-manantany efa hita eo izy rehefa aveo fadiny ray zay no lasa eny ary Andriamatoa Motarson alleloia ina ny tianao amafisana ao anatin'ny resantsika teo aloha zany raha misy zavatra tsy voateny fotoanan'izao ny afahanao miteny azy raha mbola misy zavatra hafa ihany koa tianao horesana andao ary miteneniny rina kely teo hoe araky ny tatitra navoaka ny banque mondiale de niemitra indray ny firenena malagasy taux de pauvreté tany fahantrana mariny zay fa mahantra ihany zany tsika zay io efa nilazaina efatra amin'ny herintaona efatra amin'izay hoe me mahantra tsika direto mpitondra fanjakany reto manao hoe tsy mariny zany zao tsika efa miezaka tsika manana arena kibony tany andranomasina sy antanety resource samy hafa zany arena kibony tany ko tena mahaliana ny rosianina hony erany Afrika izy manao an'izay satria zay ny tena ataony zao eto Afrika ny fomba hitenenany tandrefana azy moa zany de ny piazy ny resource minière fa ny misy miteny moa zany hoe ny tandrefana koa ange manoatra an'izay ihany fa tsy de hoe mipetraka fotsiny am'izao kory rehefa miara-miasa fa zay ny tena ataon'ny Russia ary zany arange io ady any Ukraine io azahoan'ny Russia maka le ressource minière satria goavana be ny ressource minière ao Ukraine de zay ny tena nahatonga an'io sy ny tantara maro samy hafa moa zany hoe efatra amby 1914 sy ny etsetretsetra nikisaka ny am'izany de zay le izy fa ty nahatongavana de zao ity firenena malagasy ty raha mbola izao no izy raha mbola ireo mpitondro ireo foana no eo ka tsy miova amin'ny fanaony raha tsy miova amin'ny fomba fanaony de me mahantra foana tsika malagasy me savoritaka ary de hiasa saina hoe makay zara ny zanakay makay zany zanaka manjafinay fa tsisy mandeha am'izay lohan'ny tsony le fiainam-pirenena de zao maniry tsika mba hiovany reto olona reto aingana fa reto olona reto tsy mahay miasa aingana zany ko raha ny fijery azy fa zao ngamba izy rehefa tenenina eto zay vao mba hiazakazaka anatanteraka ny zavatra rehetra ataony amin'ny fomba aingana fa raha nala ministra Richard Andriamandrato izy de aingana efa voadona fary ka neny Richard Andriamandrato ange iny rina ho any tediaviny zay mihitsy ny nandrasany ary raha ohatra ary izy tonga aingana be le nafindra fotsiny izy de mety ho tsy nety izy raha hoe anao atao ministre ny intérieur tsy ho nety izy fa izy andeha ho any an-dafy mihitsy ny tena ilainy melohany zavatra rehetra eto Madagasikara fa de zao samiry atsika mba mangataka amin'Andriamanitra ilamina ny firenena iovy reto mpitondro reto tsy anao tsony an'ity fomba fanaony ity fa zavatra tsy mandeha am'izay izy na ny resaka jirama
zany zay rehetrarehetra zay de mampalahelo ny firenena fa dia apetrakitsika amin'Andriamanitra fa Andriamanitra no antony zavatra rehetra izy no hitantana antsika amin'izany rehetra zany de ivany olana anaika anao concertation ny fanjakana malagasy ary za mino fa na ny PTF mora tsy ao anatin'izay moa tokony ao koa ny Rosiana ny antony samy hafa de tsy ao izy ny Rosiana zao tsy miteny mihitsy amin'ny resaka concertation tsy miteny an'izany izy tsy miteny an'izany zavatra hafa izy ka mety amin'izao situation zao fa ny FFKM mba angatahana iteny mafimafy kokoa fa ohatrany tsy de hoe manao antso any anefitra kory nareo fa mba ho eno tsara hoe zao no tediavin'ny FFKM atao ketriketrika any izy fantatra anke fantatra efa nyteny mihitsy hoe izy hoe mangataka ny anaovana ny concertation fa ireto mpitondro reto no manao tsy de hoe be marenina fa ohatrany mbola tsy mihaino tsara fa tokony atao zay ahenony tsara lasa ohatrohatran'izay fa dia za mihevitra fa ny olona nge miova foana misy antony zavatra tsy ahoana akory de lasa mampiova an'le olona dia ny Union Européenne ary za de maniry mihitsy hoe ato anatin'ny fifandraisany iraisam-pirenena reto PTF reto tena anindry sadria de le mitranga any amin'ny président Tshisekedi le resaka hoe CENI sy ny fifidianana amin'ny 2023 koa ny fifidianany amin'ny heritaona otrotro zao zay koa ny any amin'ny zareo fa de mbola ady eo amin'ny hoe CENI sy ny mpanohatra moa zany zao hoe tsy manjary le zavatra ataon'ny CENI ary eto ny tia marangeto efa nyteny hoe tsy mandeha arak'izay tokony ho izy akory ty le liste électorale atao dia manara-maso engany zay ny faniriko rina engany ireto pirakidra raha ao amin'ny fitsarany reto ka tena tsy anaiky mihitsy ny anaovana anio fitsarana mandeha io fitsarana amin'ny tetivohatra moa zany fa tsy hoe mandeha fitsarana amin'ny tetivohatra mba tsy ampitombo telo tapitrisa ny isan'ny mpifidy ao anatin'ny lisy mpifidianana fa zavatra misy fitakiana hafa koa ny ataon'ny grefy misy zatra marary ka zay le zavatra iny fanaovany tsintsinina azy ange négocier amin'le mpitsara sy ny anina nge ny mpitondra fa tsy mihevitra nyreto zay ohatra ny fanaovana tsintsinina azy reo zany tsy mampalahelo zany fa zany rehetrarehetra zany de mba aloavy reny karaman'ny olona raha mipandanja lalana sy ny etsetra fa ny olona mampidibola tsy amenareo ny karamany elika eo anatrehan'Andriamanitra zany hoe ny olona ampiasainao tsy omenao ny karamany efa mikarakara efa any efa sonisy isanao ndrasany efa nendalana zay foana noeny ka zay foana satria inona moa tizy teo zay foana le zavatra tenen'ny reto olona reto fa ny zavatra marina tsy manam-bola ny fanjakana malagasy ary de nisy ara-moa ny ministre l'intérieur ny teny hoe misy 4 millions de dollars moa sa 4 milliards de dollars mba angatahany azahoana manao fifidianana de malahelo ny tena satria maninona satria anjaran'ny gouvernement ray manontolo manao an'izany évaluation zany fa tsy le ministre ny intérieur fa tena lasa miteniteny foana mihitsy ny zavatra mbarany tetibola vaovao ndray efa manangasanga ao nefa niatro zany rina tsy potro zany raha tsy any amin'ny 4 décembre zay fa tsy raha ohatra efa miova ny fomba fiasan'le ministra de miditra ty amin'ny tapaky ny novambra zany de mandeha ao ny adevitra mandritra ny 3 semaines de mba mahita correction sy ny etsetra zay fa raha ohatra ka amin'ny fomba fiasa 3 andro alohan'ny iravany io mitotony eo ohatran'le nazatra foana ohatran'le zay de tsy nahampandroso nefa zay fomba fiasa zay fa zao tenen'ny olona hoe niemitra indray Madagasikara eo amin'ny indicateur rehetrarehetra ary efa tsy mena efa mifaty mihitsy ny jiro rehefa miteny mantsy ny olo indicateur de zao ny rouge ny orange ny vert fa zao le izy efa mifaty daholo mihitsy le jiro efa ela loatra le rouge ny rehetra do faty daholo ny jiro ka tsisy indicateur ho hita tsony
fa de maizina may motera maizina tanteraka may ny ala zay lasa ohatrohatro zay ka dia mametraka atsika menakavy a eo amin'ny tompo a mivavah mandrakariva iovany zao an'izao fa ny herin'ny vavaka angeny mahery indrindra rery vahoaka malagasy rehetra ka dia tsy atoranareo zany fa fantatrareo zany a dia asosy atsaratsika zay hevitra rehetra hoentin'ny tompo a ho amin'ity firenena ity dia manao velomanareo ny tenanay a manao veloma nareo any ampitan-dranomasina ny manerana ny Madagasikara manao veloma indrindra ireo a olona any ambanja manaraka an'izao fandaharan'izao a dia ilaminy fireneny ity fa aza matahotra nareo any ambanja any ilaminy ity rehefa vitatsika ny fifidianana fa tsy eo tsonyreo dia miasa mafy tsika ampandroso ity fireneny ity misaotra tompoko eny ary isaorantsika Andriamatoa Motarson alleloia nitondra zay faneho-kevitra zay nitondra ny famakafakana zay noentiny teo zany fomba fijery zany rehetrarehetra zany fomba fijery fomba fandiniana an'ity raharam-pireneny ity alizy rehefa tena jerena de hoe malizy anie tsy de tena hoe mila dinihana lalina be tsy mila jerena itsony hoe aiza ny olana fa le olana efa hita efa mazava be aiza ny vahaolana efa mazava be hoe raha manoloana azao zavatra misafotofoto eto amin'ny firenena zao a de any amin'ny fampidiniana any amin'ny fampiresahana no lala tokana ahafahana mivoaka amin'izao de teo moa Andriamatoa Motarson teny hoe tena miandra ny FFKM raha fahitana azy aloha tsika tsy hoe mpaminany eto fa azo atoka manoloana ny zava-misy fa ny FFKM tsy mipetrapotsiny fa karakara izy any amin'izay asehatra ahafahany manao ny fikarakara satria ty zavatra ty koa tsy vitany hoe resahana fotsiny eo de hoe raha resahana fotsiny de mandeha ny fotoana de tapitapika eo anao zany de hoe andeha atao amin'izay nefa ny préparation ny fanomanana isan-karazany mbola tsy masaka tsara alao tena masaka tsara ary azo atoka mihitsy fa efa misy ny mpikarakara any rehetrarehetra any de rehefa tonga fotoana ho hitatsika eo le izy marina hoe samy dodinysika marina hoe tena samy hoe sahirantsika menao anatin'ilay fahasairanana fa na zany na tsy zany tsy maintsy atao tena ampahamalinana tsara ny zavadrehetra mba tsy tovy amin'itony resaka hoe fifanarahana iraisam-pirenena avy eo neutre de avy eo manameloka ny Russie de avy eo alana ministra mba tsy tonga amin'izany dia aty amin'ny fikarakarana ny fiaonam-be-pirenena sy ilazantsika azy hoe dinika fampidiniana fampiresahana tsy maintsy atao matotra tsara le izy eo ihany tsika aloha efa nisy ihany ny firesahana teo hoe manahoana moa zany zao ny fitsokan'ny rivotra eto amin'ity fireneny ity de ireo naneo hevitra efa mazava be eo ny vondrony Europeana eo ny aty amin'ny mpanohitra eo ny société civile eo ny mpitondra fivavahana eo anivon'ny ny anglikana ny katolika ny luterana ny FJKM ao anatin'ny FFKM zany de hoe io tena io ny mety zay hoe fampiresahana izay faraka nefa nytenentsika teto ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny mpitondra ao ane raha mitenitsika hoe fianakaviam-ben'ny mpitondra dia eo aloha ny mpitondra hitatsika mivantana ny exécutif zany fa akoatran'ny exécutif ny fahefanam-panatanteraka eo ihany koa ny sehatra hafa eo amin'ny hoe ny aty miera-pirenena ny any amin'ny Sénat ny any amin'ny sehatra isan-karazany ihany fa hoe ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny ny mpitondra fanjakana dia misy ao zay tsy hiteny hoe vitsy zay tsy hiteny hoe maro zay tsy hiteny hoe atonontonony fa zao fotsiny misy ao ny resy lahatra ny amin'ny hoe tena lala tokana ny voana amin'ity problème eto Madagasikara ity am'izao de ny fampidiniana andatabatra boribory fampidiniana fampiresahana satria ao anatina krizy ny firenena na misy miteny ara hoe tsisy krizy zany eto misy krizy eto fa nalana ministra zany de efa endrika krizy finona indray filazana an'izany misy krizy eto fetsehan'ny greffier ny fitabatabany artiste ny firetan'ny ala sy ny sisa krizy daholo ny anaran'izany
tsy misy vocabulaire tsy mazava an'izany afa-tsy hoe krizy zany. De manoloana n'ilay olana manoloana n'ilay krizy mpiainana sy krizy pirenena. Krizy mpiainana, krizy pirenena eto Madagasikara dia feonam-be-pirenena no vahaolana amin'io ary zay malagasy antsika. Zay averimberina foana zay aloha tsy sasatra miteny an'izany hoe fampiresahana ary inona moa no maharatsy ny fampiresahana manoloana n'le zava-misy iaina ny malagasy amin'izao fotoan'izao. Malagasy tsy mihinan-kanina malagasy ny fahamarinana tsy manjaka fa ny resaka fahalovana sy ny alatra sy ny fanodikidonana fanondranana re-pirenena zany foana no manjaka eto. De manoloana n'izany rehetrarehetra zany ny resam-pifidianana manjaka ny fiahiahina ny tsy fampitokisana. De zany ve de mbola isisika ihany ianao an'lizy zao nefa mahazatra anay zao io ataonay an'izao io fa nga Madagasikara anao rery. De rehefa mipotra am'izay zay hipotra ao aoriana de ifametsiny am'izay ka rianina ohatran'izao rianina ohatran'izao tsisy rianina ntsony am'izay fa na ny tsy manatsiny ara na ny ankizy ara lasa sahirana ao anatin'ilay raharaha de hoe alao ary ifampiresaka. Tsy misy afaka mihitsy milaza ny hoe tsy mety zany mifampiresaka zany. Ary raha ny zavatra misy am'izao fotoan'izao fa nambara teo ny mpitondra fanjakana mihitsy anie no mahazo tombony amin'ny resaka hoe fampiresahana fa io tsy vita an'le hoe ampipo fotsiny atosiky ny fitiavatena ty ananina ty hoe tsy lainy zany fitiavatena zany azakazaka izay miteny an'izany aloha zany angambana atao hoe raisonnement zany ny fomba fandiniana zany ny fomba fahitana an'ilay raharaha-pirenena fa tsy hita nyty larana misy amin'ny Madagasikara miemitra ity tenen'ny Banque mondiale. Tsy hita nyty fahadiranovan'ny fahasaran'ny malagasy ity rehefa mitsabo tena amin'izao fotoan'izao no resahana io. Zany hoe olona hoe tratran'ny homamiadana zany hoe andro raisam-pirenena amin'ny ady amin'ny cancer homamiadana mahazo ny nono anio fantokany ny sain'ny olona sain'izao tontolo zao manahirana be zany resaka zany aizany malagasy zany chimiothérapie zany anga verinao fa moramora nga zany melohan'izany anao tsy maintsy hoe scanner radio inona koa le écho sy ny sisa fanafody zao manampy am'izany ny avizanany saina miatrika an'le raharaha ka mitambesatra ao amin'ny malagasy daholo ity fahisaranana rehetrarehetra ity amin'izao fotoana. Inona ny vahaolana? Ny vahaolana fifidianana amin'ny vahaolana eny anga misy mandahan zany fifidianana amin'ny vahaolana fa fifidianana amin'ny fomba ahoana no anatanterahana azy fifidianana inona no tadiavina ka fifidianana ekeny rehetra fifidianana tena hoe anjakan'ny mangarara sy ny sisa amin'ny fomba ahoana no anatanterahana an'izay iza no hitantsorika an'izay manoloana ny doublan efa nisy tato aloha tato manoloana ny ty zahatra rehetrarehetra ity de mbola iverenana ve zay. De noho izany aloha mifampiresaka erahana io zavatra io fa tsy hoe zay zao ny eto de zay tiana ihany io fa nareo resy lava nareo zao nefa atao amin'le tenenina hoe resy lava lazaina atao amin'le hoe tsy tompo amin'ny fahefana ao no misy ny hevitra tena mafontsa. Tsika ma tsy variana amin'ny resaka quantité fa tsy qualité. Ny sasany hoe quantité hoe zay maronisa zay zao zay maronisa any amin'ny Assemblée nationale zay maronisa amin'ny fitantanana resaka maronisa resaka quantité zay no ao an-tsain'ny sasany de izy zany ny tena hoe mahavita n'izao zavatra rehetrarehetra zao fa le qualité tsy ao le qualité tsy ao fa le atao amin'le lazaina fa vitsy anisa atao amin'le lazaina hoe mpanohatra rehefa jerena ao no misy an'le qualité ao no ivoahan'lay vahaolana amahana ny olana mianjady eto amin'ny firenena fa tsy avato amin'le hoe maronisa ato. Le maronisa zany de teandehanao hitsindalana foana izy hoe zao no nahazatra hatramin'izay nahazatra tany aloha zany mety zany amin'ny zareo tany aloha tany fa tsy takiny ny vanim-potoana ty amin'ny 2024 intsony zany fa nitakiny ny vanim-potoana amin'izao fotoana zao tompoko dia ny fampiresahana ny zava-misy ene no manery antsika amin'ny resaka hoe fifampiresahana ny zava-misy iaina amin'ny malagasy amin'izao fotoana no manery antsika miditra amin'io. Tsy
tsy miteniteny foana akory zany antsona hoe mpitondra fivavahana ray aman-dreny ao anatin'ny FFKM zany io mo tenenina foana hoe ny FFKM fa dinianao zany tantara-pirenena teto tena tsy azo hidivirana zany antsona hoe FFKM zany tsy azo hidivirana tsy hoe fantokafana ny katolika sy ny protestant sy ny anglikanina sy ny FJKM tsy hoe tsy any am'izay fa le zavatra efa niainana hatramin'izay no manambara mazava hoe tsy azo hidivirana zany FFKM zany ary zay mino fa efa misy ny fandaminana maro samihafa any rehetrarehetra any fa aleo aloha tena ho masaka tsara zay tsy hiteny eto tsy mety koa moa le hoe fampitsabatsabaka am'zavatra tsy tokony tsabahana hoe tonga de miteniteny melosiny sisa fa ny zavatra azo atoka fotsiny matoa ny FFKM miteny hoe ilaina mifampidiniana dia zareo koa zany efa mikarakara any am'izay fomba ikarakarany any ny atoky politika raha ny aty amin'ny tim sy ny RMDM zao efa manana ny heviny ihany koa izy manohana tsara mihitsy azany hoe fampidiniana zany fampiresahana zany zay mahamalagasy fa oka mihitsy zay ity mifanjinja lavy ity tena oka zay satria tsy mahasoa ny firenena ilay izy ny eo anivon'ny fitondrana efa maneho ny tsy fetezan'ny fitantanana matoa misy minisitra 3 andro de miala matoa misy minisitra esorina no ny fanapahan-kevitra any amin'ny Nations Unies zavatra efa tsy fetezany zavatra inona indray ara ny fanazavana akoatr'izay mety ve zany tsy sidirany ny vahoaka mandeha manetsary tam-bary ery zany fa resaka ty ambony ety zany tsy filaminana zany ny eo anivon'ny député ao amin'ny mpanohana ny fitondrana ahitana resaka zao ahitana resaka an'izao miteny ny filohan'ny antemimiram-pirenena de fa hita zany hoe tena misy olana na ny any anatiny any ary de ahoana zany no hotoy an'ity raharaha ity fa de tsisy afa-tsy ny hoe fifampiresahana ihany ao anatin'izay fijerena vaolan'izay fa eto namana faniry razafy manantany efa mandehany ny fotoanantsika dia mitoy ihany zany ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada miarabanao namana faniry na fana tao anatin'ny 420 ny fanalana ministra de mitsikitsiky any hoe io ary le izy malitsika anresaka le député le hoe inona de nisy an'le hoe lazain-dralafa nantory tanety nisy briquet sy trondromaina io vao tsy tapitra netsy de mipotra an'ray ty de ahoana mifandehany ndao ary satsia miarabarina de misaotra anao nanokatra ny fandarana de misaotra ny tonton mota ihany koa zany niaraka taminao nandritra an'izay minitra maromaro tamin'ity tapany maraina ity miaraba namana teknisiana rehetra zay mampifandray antsika ny eto amin'ny foibe ny any amin'ny faritra ny namana eny anivo ny Radio Mada zay miara-mampita miara-manonja atsika anatin'izao fandarana izao isika rehetra zay manaraka any amin'ny toerana rehetra zay misy atsika any de miaraba atsika sady manao kokoa zany reo zay tokony iantefany zany tokony anaovana izany kokoa izany dia miaraba atsika menakavy ny tena koa amin'ity tapany faharoa ity ny capitaine d'équipe ny vondrona parlementaire ny antokotiko Madagasikara fetra raha lamjafombololona solombamboaka voafidy tetsamboriboro tamy fahadimy dia ho avy iaraka amintsika eo rehefa kelikely eo fefa ny andalana any izy manao an'izay azakazaka maika etanjotra iaraka hanonja amintsika indray zany ato amin'ny MBS sy ny Radio Mada eny ary ny vaovao moa zany efa niresahan'ny Rina sy tonton Mota teo fa tamin'ny voalohany tsika tsy mety zatra an'le izy Rina zao efa zatra tsara tsika zao fa zao zany tsika efa manomboka zatra an'le izy de zay mampome anahy io satria zany le izy zany raha ny tena izy eo amin'ny fitantanana amin'ny fiainan'ny firenena tokony ho laga be zany tsika manao an'ity fandaharany ity tokony ho boromotsina be mihitsy monjomonjo satria mandeha amin'ny tsy fanjariny le fiainan'ny firenena ary misy fomba fiteniny ankizy zay tena mampiakatrafo mihitsy le izy fa efa lasa mesy isitsika satria isika hoe efa akaiky mifiafarany le fanjakana re olona efa ambivony io raha tady mazaka io tady vavarana io taloha efa tady nilon kely izy tany lolo tany efa nisy fotoana izy efa somary tady pitana de efa le kofe kely le kofe le tsy de MC kory le izy tsy tibinao le izy fa le kofe le mora tapaka de sotomina zay sisy io zavatra mitrango io satria efa ataon'Andriamanitra tsy mahomby reto olona reto
ary efa aseho an'Andriamanitra amin'ny finoantsika mihitsy ny resantsika amin'izay isa tsegondra isa minitra isan'ora isan'andro tsy fanjariam-pitantanany reto olo reto ary ny teny de efa miresaka an'izay ny hoe ho rava ny fanjakana miady an-trano rina ady an-trano anie tompoka io resaka io e na de miziriziry le firenena tsy misy krizy eto de ho malo ny filohan'ny antenimieram-pirenena miteny hoe tsy mila concertation nationale fa tsy misy krizy eto amin'ny fotoana hitenenany an'izany ivoaka anatin'le efitrano zay anatanterahany an'le fivoriana ara-potoana amin'le kabariny lay minisitra manatrika an'le fivoriany ny antenimieram-pirenena tao izy aloha le fa hiteraka krizy amin'izay tao izy ao vory tao le minisitra mivoaka le minisitra zany amin'io fotoana mivory io efa misy mifrapy any ny papier 4 raha manao saisie ataovy rapidos be aingana ny décret d'abrogation monsieur le ministre ty izy amin'io zany le mbola somary rehetra mangingina tsy miteny de ohatrany somary mijery telefonina kely ao anatin'ny lefitra ny fivoriana ery amin'ny officiel le membre gouvernement sy ny solotenan'ny sénat sy ny ACC sy ny rehetrarehetra ty avy eo amin'izay mivoaka izy ahoana vola eo zany raha zay nge hoa izy ty efa tsy te lasa mampime sisa le izy nama tena mahafinaritra satria izy ty zany a raha ohatra zany ho zany tena hoe manao orona tsara le fanjakana de oeraoera production zany a ny anaran'lay maison de production zany rina de le oeraoera production zany a misy inona eo karaza inona motony le rasy loha le inony de le mpiketriketriky ty zany le mpanao ny haingo-tsehatra rehetrarehetra le mpanoratra ny réalisateur zany le tiako tenena zany de président zany anisan'ny tena réalisateur le tena enjana be ao anatin'izy de reto zany misy mpilalao fototra ao anatiny ao acteur misy principal fa misy figurante ao ambadika zay rehetrarehetra zay de misy zany a le somary mpivezivezy kely fotsiny makasary de misy ndray zany a le mpanao an'le make-up le maquillage de misy ndray zany a le mpanositosika an'le rail sy zay zany zareo menakavy ao anatin'le oeraoera production de nanao film andray ny oeraoera production ipanina zany présidente zay ny ery miteny tsisy krizy tsisy nininy amin'io fotoana io zany a efa manoratra krizy ny any an-dapa miatitsy malalinina mbola vory efa manoratra krizy le olona noratana krizy zany de hoe limozazy ny risara Randriamandranto zay zany ny atao titre le film zany fa le crise ny atao izy ao efa manjonjonitra kely tsy de mahateny firy zay izy amin'io de efa nambena mpanao gazety fa ny mpanao gazety ko tsy mety tara fa tsy azy ny aloha zany le député nanao autorisation de transport naroko ranga de tena tsy eo mihitsy lany tena tokony azotsika ranga iny sary mba nanontaniana madame questeur tamin'iny inona moa tompoko ny antony nahatonga anao nanao an'le autorisation de transport fa lasa tany amin'ny ay maillot tany daholo de tokony azakazaka koa tany an'le député zay président commission mine de tokony niazakazaka koa tany an'le député nanao an'le taratasy zay manangana an'le commune any amin'ny faritra atsimo atsinanana de tokony niazakazaka koa tamin'le député le voalaza fa manao menace hoe tena nanao menace zany tokoa ve anao hoe miresaka vola de tokony niazakazaka tany an'le député anankiray koa le voalaza voatry ny manana olana tohatry ny tafiditra am'le raha maherylanto de tsy araky ny mpanao gazety aloha izy tsy meko tsiny mizala satria le cadrera koa zany ray sarony ny asa tena ka le maheko miboaka be sahirana ihany raha tahiry zany anentsika anitsy satria tahiry zany niaraka tainy zany niaraka tamin'ny Jessica zany de tsy menatsiny ny akeo atsika fa nampalahelo tany fotsiny zany tokony nisy tena azo tamin'le solombaavoaka atsika zany fa tsy problème fa nahazo an'le ngaministra moa zany ngaministra ny teny aza manakorotana fa tsy mety zany izy ty mihitsy mikorotaniny olona ao ambadika le izy de alefaso kelikely izy letra ny somary nisy taridositra kely zay faly zany hoe ministra zany teto ministre ny raha mba iny ry Sary Andriamanantolo en principe raha tokony izy tokony nisy ny passation zany
aza tokony andeha andro azy passation zay eto alefazy kely ametaka ny fanontaniana mpano gazety aza mampisavorovoro ny saina fa tsy mety zany aza mampivorivory ny saina fa tsy mety zany roa zany zavatra mitrangy eto aloha zany a na zany tena tsy au courant le tsy manana fa ravaravafaly aza mampivorivory ny saina izy fa tsy mety mantany mpanao gazety avereny kely aloha faly minokely mihitsy le fanontaniana le namana mpanao gazety aza mampisavorovoro ny saina fa le fanontaniana ka tsy niarahana tamin'ny filoham-pirenena zany le fanapahan-kevitra andraisina tamin'le vote zay natao tena niveau Nations Unies izy aza mampivorivory ny saina fa tsy mety zany miezaka mandika azy tsara amitsika manko soso de ambany le son zany le feo zany ka raha ohatra le izy a ohatra zay zany averena am'izay iny zany le feo amin'ny ministre omaly ny rina zany nanomboka tamin'ny 240 ora aloha teneniko tsara sao de mivadika koa ny lelako nanomboka tamin'ny 240 ora sy sasany te eo zany ny fivoriana atao amin'ny anteny meram-pirenena prévu tamin'ny 240 ora satria niala teto ny député Rambo hanentsika ny fivoriana io ataontsika tokony tamin'ny 240 latsaka izy niala teto fa hanentsika fivoriana amin'ny 240 ora ponctuel tsara manko ny député atsika zany rehefa asoloa ozy izy député Rambo mantsenafo za mbola de ivory de alao arenao alamina de anao mandeha amin'ny 240 zany tokony tratrarina fa io nisy retard al izy de ataontsika amin'ny 240 ora sasany zany fa nandritry ny fotoana fanokafana de tokony tany amin'ny rairay tany na latsaka kely tany zany tapitra al izy zany hoe anatin'izany fotoana zany efa misy telefona mandeha zany any ambadika any inona tsara aloha ny telen'le mpanao gazety aloha vehivavy mpanao gazety aso tenentsika izy reny efa misy telefona mandeha zany any ambadika any satria tsy possible mihitsy no hoe ao anatin'ny 5 minutes zay vao isy décision raisina hoe abrogé ministre satria ny président de ho any Maroc any Casablanca hiatrika an'le fivoriana androany sy rapitso zay mihitsy le tsosel iny le resaka engrais agronomie sisiny le izy élevage sy agronomie de tsy maintsy nisy zany ny fionana samy hafa zany mandeha ny ambadika any ary io ny 12 octobre moa vina falo ny 12 octobre satria zay le fivoriana ny tanterahana tany New York tamin'ny larobia zay 12 octobre 12 plus 7 19 zay mihitsy tamin'ny herin'ny androany zany le fivoriana tany New York de mivoaka le izy ny apitson'iny na ny alina n'iny kokoa raha de efa mivoaka 13 izy zany ety amintsika manamelo hoe reto le 143 pays de reto le 35 nanao an'le abstention de reto le 5 le pomba ny Rosia tao anatin'ilay fanamelohana am'le hoe nanao référendum matsara dalàna am'le annexion an'le tanàna efatra de netotsika teto zany isika hitondray version officielle io position Madagascar io fotry ny tampoka be amintsika le izy fotry ny mahavariana be niany zay nataotsika teto itsika tsy mbola confirmé fa itsika nangataka tamin'ny lakamisy hoe hitondray version officielle io niaraka ny député membre be ndrintsika tamin'izay de mbola tsisy nitondra version officielle le izy rino fa ny apitson'iny amin'izay zoma any amin'ny lahatsoratra an-gazety tsika mahita de mahita tsika any amin'ny sabotsy any hoany hoe tsy mifampiarahana tamin'ny président de république de aty amin'ny talata zany vao mitotona latsinainy aloha tsika zany manomboka mahita PM amiteny hoe tsy maka parti mihitsiny na amin'ny atsy amin'ny avia na avanana na andany na ny ankilana zany hoe na ny Rosiana na ny Ukrainiana ny fanjakana fantazina an'le position teo aloha zany hoe tsy nanameloka ny Rosia le nanafika ny Ukraine zay manko le genèse le position zany le fiandohany le position zany dikan'izay ohatrany hoe te hitazona ny position Madagascar iny fanazavany PM de zay zany désavoué na zay zany somary inona moa no tena mahamety an'le teny zany miapproprié an'le izy tsara zany mandiso ny position Madagascar le nanao voty zay niaraka tamin'le firenena 370 lay nanameloka any Rosia tamin'le annexion nataony zany na hoe fangalarany an'ireo
tanàna efatra tamin'le saritsarina référendum no tanterahany tamin'ny faraparany volana septambra. Donetska, Luhansk, Kherson, Zaporizhia. Zaporizhia. Tsika efa nitongona zay rehefa mpanaraka miara-manonja MBS radio Mata ianao de maharaka tsara ny géopolitique, maharaka tsara ny vaovao iraisam-pirenena satria itsika tena milalao an'izany eto ary zay ny tombony manokana ary misaotra betsaka satria betsaka amintsika no mitondra an'izay fanamarian'izay. Miara-manao fandalinana zany tsika eto satria reny zavatra resahanay reny de miankina amin'ireny ny zava-misy eto Madagasikara. Miresaka Brésil zao zay de manaraka tsara isika fa miteny amintsika zay siriny eto fa isy ifandraisany io rehefa kelikely amin'ny zava-misy eto Madagasikara fa mbola ny 30 octobre ny deuxième tour mandeha de arahantsika tsara fotsiny izy. Bon veryntsika amin'le adevitra andresahana teo. Ny teny ny premier ministre zany tany amin'ny latsinainy tanoana. Eny ataontsika hoe tany amin'ny sabotsy lahady latsinainy efa nisy karazana réaction nandeha. Fa omaly amin'izay zany mivoaka le izy. De izy kolomba zany mba hafa ihany kosa aloha nareo amin'ny présidence. Rehefa misy ny nomination na ny abrogation zany de ohatran'izao no fombafomba indrindra zany raha ohatra izy ka membre en gouvernement. Raha membre en gouvernement izy de tsy maintsy mandelo ny enquête de moralité. Raha ohatra zany ka raha koto no honomena ho ministre de mandeha any ambadika any ny enquête de moralité. Betsaka manao an'io enquête de moralité io fa tsy sideratsika lalany amin'izany satria mila mahazo an'ilay information zany par rapport an'izay zany le mpitatana, le mpanendry. De rehefa mahazo an'le information izy collecteny avany amin'le enquête de moralité rina de manao amin'izay izy amin'le entretien hoe alefa saty ary raha ihany ifampiresadresaka amiko de ho tendreny io. Ay le ho tendreny io de mandelo ny adevitra sy ny sisa de eo ihany de mahafantatra le olona ho tendrena hoe positif na négatif. Zany hoe points na tsy points ny dikan'izay koziko zay. Ary le hoe taontsika an'lizy de rasa aloha le mbola manendry aloha tsika satria mety hiteny le mpanendry eny aravadia arabaina fa mahavaly ny zavatra tiako atao ianao ary ara iasy tsika fa manaova fiomanana ianao fa ianao no tendreko ministre n'izao na ministre n'izao na mety aminao ve proposition raha atambatsika ny ministre anankiroatra zao na mety aminao ve fa ho sarany reto ministère reto de ianao no mitazona an'ity fa mety amiko lay programme ary mety amiko le fomba fijerinao zay mitovy amin'ny fomba fijeriko. Meo any terme de référence an'reto zavatra eritreretinao atao reto na ny TDR zany de miresadresaka eo blabla eo le olona ho atao ministre zany arak'izay fomba fahaizany zany. Mety izy technicien izy, mety izy ho mpanao politique de mety mifangaro ihany koa izy à la fois izy technicien à la fois izy politicien zany. Fa mety tsy zay koa misy tsangan-javatra amin'seho rina. Mety misy parachuté avy any hoe ity ministre zay kotahany tsy fantatra avy any ambony any mety ho mpanamboly io, mety ho partenaire tsy fatapatatra tany amin'izay ny ainan'ireo olona mpanendry tany de hoe ty lesy ny kotahako de alefaso eo fotsiny de ndraindray tsy ampy le enquête de moralité de tsy de misy le entretien fa tonga de mitotona amin'ny fotsiny le olona. Ny système mana parachutage iny manko problème foana hatramin'izay fa mbola misy tafajabaka de tonga avy any ara le olona zany. Fa faravaratsiny zany mba nisy an'ilay masotsivana ihany hoe enquête de moralité de natao le entretien zany de ampahafantarina le olona miomana ara. De rehefa misy mifanendrena matetika membre en gouvernement ka eny avoloana atao le fanendrena de efa miandryandry adiny ray meloa ery amin'izao vena na ery amin'ny sella ery avoloa ery ry zalahy. De misy sasa mbola tsy manana 4x4 fa misy sasa mbola mandeha ohatry ny somary 305 aloha de misy sasany ara mbola 4L somary efa raha nenineny kely zay le 4L mbola menoeno aloha de le mbola le fiara tsy de miraitra de misy sasa mbola le taxi aloha de misy olona ray miaraka eo de miandry an'le telefone miakara olo ianao tompoko monsieur le ministre na madame ministre de zay vao miaraka kely zany de mbola iny le tomobile mbola sony somary rehetrany tsy de makaiza aloha fa afaka ray volana kosa aloha eny rehefa voatendro ministre tonga de mahazo an'le voiture am-panjakana zany fa afaka ray volana iny amin'izay efa manana 4x4 rehefa le tena D4 de milay be efa manana an'le karazana milay be le Mazda manana an'le Nissan manana an'le karazana Toyota sy ny sisa zalahy rehefa aveo zany satria efa fenifenipaitra le posy
de efa manomboka mandroso le kibo de le atoka mivongavongana be de latakolaka efa manjamanja de le tareto somary tsy de mangamangana firitsony le miasa saina sy le misy rida fa efa manomboka mba manao an'le crème tsara reny zany efa tsy le crème le crisy nampiasaina amin'io le teo aloha fa efa mba miovaova am'le mba le gamme tsara de ohatra n'izay zany zavatra nitraka de mivoaka le décret zany de le vakin'le SGAP le izy fa raha ohatra brosena indray le olona no ny antony samihafa na izy nisy démission collective nataon'le membre en gouvernement na izy le olona mihitsy ny nanao démission zavatra hafa zany fa raha ohatra misy faute grave zay vitsy manao an'izay démission zay satria tokony izy de terenanao démission le olona raha ohatra misy faute fa ndraindray ohatra ny tsy de tena misy an'izay principe zay tatoato zany satria malaina hiala ao am'le seza fa raha tsy reo resahako reo hoe démission collective zany na démission am'le olona manokana aminay pony le izy dia raha misy fanesorana de mba farafaratsiny zany le olona mba au courant le hoe hoesorina ianao rehefa nitendrena zany rakoto no ajaina tsara izy de tokony ho ajaina izy rehefa hoesorina tiatsika tenenina am'zany zany de hoe atsony izy de resahany izy no ny anton-javatra ohatran'izao dia mialatsiny tsy afaka ny mbola hitazona anao ho atao anatin'ny gouvernemanta izahay na iza no ny anton'izao koa isaorana ianao satria mbola misy ohatran'izay koa nisaorany ranony fomba fiteny ara-diplomatika koa zany eo amin'ny fitantanan-draram-panjakana mba zany ampalefadefaka an'le olona lay esorina zay hoe nisaorana fa tsy hoe fa tsy roana tsy mety zany tsy maintsy mifanaja foanalicensiena izy ty limosé de abrogé limosage sy ny abrogation koa samihafa tsy mitovy zany de rehefa mandeha am'izay zany le izy de tsy maintsy ampandrenesina melo le na hoe solony ianao zany mbola teny mbola fiteny daholo zany ministre Brice manko zany zao ny efa mbany démissionna hoe no ny anton-javatra ohatran'izao dia nametra-pialana 3 andro ihany no na ministra azy reny zany rarany nahitany ohatrandreny ministra Iasin'Andriamanjato ihany koa efa nisy fotoana nanao zay tamin'ny MAE tamin'ny transition ministra Hery Razafimaleo Piasonam koa dia nanao an'izay raha sy diso koa MAE taizy ministra Hery Razafimaleo filohan'ny antoko lidera fa ny tamin'ny fotoanandro rara zany ny ahitana olona ohatran'izany ary io tenentsika hoe tsy mamenatra lizy fa principe an'olona intellectuel zany afaka mametra-pialana tsy fahamenarana zany fa ndraindray zany mamy le toerana de tsy mety ametra-pialana de miandro trongisina de iny le ratsy iny abrogé limogé de mandeha le raharaha zany de farafaratsiny tiatsika atongafana de hoe efa mba tokony au courant zany ministre ny raharaham-bahiny ho malomaraina hoe ho abrogé za ty na ho limogé za ty nefa nenjeampanoety ka efa mba miomana ara-tsaina satria ny olana am'ireny manko de zao misy zany ministra ohatra mbola any ampanaovana mission izy mikabary izy andray fitenenana izy tongany izy efa milamy madolo ny azan-dahany rehetrarehetra inona zavatra nitrangariana tambikeo am'izay fotoana zay izy nefa efa nesorina tsy mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta ratsy zay nefa le olona eo any ampanaovana mission mbola ikabary izy eo izy nefa efa tsy mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta de zay le tsy maintsy ampiomanana meloha mba hiomana an'le olona ny azan-dahany mba hiomana an'lay ministra ihany koa ny passation mba hiomana indrindrandrindra ara-tsaina satria mila miomana ara-tsaina zany le olona rehefa hiala eo de mba mampafantatra izy amin'ny staffiny zany hoe am'ireo mpiara-miasa aminy amin'ny SG ny direction rehetrarehetra zany na général io na direction régionale hoe efa mba mimakomanina reo fa mety voadaka bainina fa mba miresadresaka ohatr'izany zany na de mba miresaka koa izy amin'ny kabinetrany kabinet manko any ministère ny tena manao politika zany de mba mandamindamy mankozy rehetra ny dirikaby sisy eny ary ho afaka bainina za moa sy te tena an'le faharoa raha ohatra izy ka vehivavy de hoe izy fa ity zany
mampangididy loha kely ihany hoe amin'ny fotoana anatrea ministra satria ozy any nisy retard amin'ny fanomboan'ny fivoriana tany hoany amin'ny amin'ny 170 na 170 tanoany izy vao nanomboka atao amin'ny anteny meram-pirenena tany hoany tamin'ny ray tany hoany vao vita izy io dikan'izay zany tsy maintsy hosira mihitsy ny ministra fa ho any taniny mpanao gazety satria ao anatin'ny actualité ngeza be lay sujet zay mahoraka eto amin'ny firenena de efa tokony niomana tamin'ny valiteny zany ny ministra fa ozy ministra hoe aza mampisavorovorosaina fa tsy mety zany dikan'izay zany fa inona aloha le fanontaniam mpanao hoe tsy mifampiarana taminao zany la efa napahakevitra niraisina tany amin'le fivoriana io nge le nresahana tany amin'ny la vérité hoe tsy niconcertena tamin'ny filohan'ny république ka zay le tiatsika tenany hoe mbola tsy au courant ve zany le ministra tamin'iny fotoana nanomboan'ny fivoriana teny meram-pirenena iny zay fantany fa tsy maintsy ho antaniny mpanao gazety izy de lasa lazaina fa mampivorovorosaina mpanao gazety izy ty eo koa zany le mba tsy mety any tsy nanome valiteny mazava ny ministra fa efa mba teny ambavany ihany le valiteny mazava fa tsy meny tamin'le mpanao gazety malagasy le izy fa meny tamin'ny mpanao gazety ny RFI hoe niraisiko ny andraikitra de tsy naposiko ary ho tondra danger le izy ho an'ny firenena le izy fa nytantaranao kitsara io le izy any amin'ny RFI nge tsika mahita an'le fanapahan-kevitry ministre de miverimberina le izy tamin'ny vaovaon'ny RFI omaly Saratetono nanao an'le interview zany hoe Richard Andriamandoanto izy vient d'être limogé par le président de la République de Madagascar. Il est reproché au ministre des Affaires étrangères d'avoir pris seul la décision de voter en faveur de la résolution condamnant les annexions illégales de la Russie sur l'Ukraine. Dia azavainy eto ambany am'izay, zao le tena heviny am'izay zany, hoe contacter ny RFI izy makasika ny information zay voaresaka zany. De hoe avoir pris cette décision, izy io zany dia amin'ny alalany tena fisaina manokana mihitsy nandraisany an'izay. Amma sy ny conscience zany, ampisaina manokana zany, nakany am'izay fanapahan-kevitra hoe je ne pense pas avoir mis en danger l'intérêt de la nation en votant ainsi. L'histoire jugera la suite. Tantarany tsara. Zany tsy nieritreretiny zany izy teraka loza ho an'ny tombontsoa ambonin'ny firenena. Fa niraisiny amin'ny saina madio, amin'ny fisainana ara-dalàna zany lay fanapahan-kevitra. Any zany vao misy valiny le izy. Fa le mpanao gazety malagasy nanenjika azy F-ampolony tsy mivalinga ministra teria tsy mazaza. Zany koa mba hatry ny hafahafa ihany zany fomba fijoro zany fa ary amin'ny RFI izy no mamaly an'izany de ihany daholo ny mpanao gazety sy ny mpanao politika rehetra no mipiqué le hoe inona moa mivaly tenin'ny ministra zany. Fa azoko atsaina ihany aloha zany fa misy apahany zany ho an'le syndicat rototo eo anivon'ny mpiasan'ny raharaham-bahiny nanao baolina ihany omaly. Satria somary mifanolana ary tsy nitovy hevitra tamin'ny ministra ny raharaham-bahiny Richard Andriamandoanto olo zareo. Ary efa anteny mihitsy tena takinay mifesora fanalana n'io ministra io, reto ny tadiavinay ny resaka indemnité anay, ny resaka inona moa affectation sy ny sisa mila amboarina, ny resaka mahakasika indrindra ny fifampitondrana. De dikan'izay na tiana na tsy tiana rehefa niala ministra tsy maintsy misy falifaly ihany tao ambadika tao amin'ny ema eo zany. Fa zay le tiatsika hatongavana an'izy hoe mba hafahafa ihany amin'iny fotoana iny zany raha ohatra ka maraina raha ny tokony ho izy le décret ny raisin'ny présidence nge alefasika nge fa le ny présidence ny naka an'le décret amin'ny alalan'ny fiadinan'ny république io nge le izy présidence de la république l'izy décret numéro 2022-1468 de le président de la république ozy izy de manazava de jerevantsika l'izy fiatananarivo par le président de la république de misy premier ministre. Dikan'izay zany au courant tsara amin'ny filohan'ny république alohan'ny andehanany any Casablanca any Maroc. Ka raha au courant tsara izy de tokony nampafantatra an'ilay ministre de faravaratsiny tsy mipotra teny le ministre rehefa mba niomana izy hoe kinona moa ny andehanako antsoko hiala
fa de vonina anazava fa tonga zany le ministra de surtsika amin'ny fotoana io mbola tsy nalala hoe sorina le ministra ny raharahambahiny fa ozy izy aza mampisavorovorosaina fa kinanjo adiny ray monja tao aorianan'izay nazava ihany kai ny raharaha adiny roa rabe indrindra ny ray sy ny tena amin'ny fisainana madio mihitsiny a lay fanapahan-kevitra zany zay tsy napoziny hiteraka loza ho an'ny firenena kanefa misy réserve kely izy a ny tantarany ao ki tsara mbola tsy mety tsara le izy ny tantarany ao ki tsara iny a zava-dehibe iny le suta kely iny hoe ny tantarany ao ki tsara tika zay mbola misy tohany io de samy naharaka an'iny tsika moa zany ny savorivory kely teo ny rehetra ahoany ty amin'ny lafiny ara-diplomatika manahirana be mihitsiny zany nandeha ho azy fotsiny am'izao ve molo iresaka amin'ny député fetsika reo avy eo fa le izy koa zany de mba misy manao attaque de misy manao contre attaque de zao efa omaly zany le fanjakana netra mba nampiseho zany hoe io olona io zany a esorinay fa tsy ohatry ny mihitsy ny position Madagasikara zay manko ny dikan'izay hoe tsy ohatran'io ny position Madagasikara fa naka fanapahan-kevitra samy rely zany le ministre ny raharahambahiny sy izay mety ho représentant Madagasikara New York any na ny Washington tsy fantany hoe concocté tamy ve reo nandinika am'izay décision raisiny de nitsoahany matona natsoakan'ny ministre ny MAE ny fitondram-panjakana akoatriny hoe resaka ara-diplomatika tsy nety teo amin'ny lafiny diplomatie zany de azony saina eritreretina ihany ko hoe nisy pression chantage tany ambadika tany de mbola miperaka amin'ny fanontaniana fa maninona ministre ny défense natao intérim de miverina makany amin'ny volana janoary tsika somary nanana fifandraisana tamin'ny Rosianina zay ara-tafika ministre ny défense donc tena hevitry ny fanjakana hatramin'izay mihitsy ve ny eritreretana satria matetetika manao intérim ihany izy fa ny aminy hoe naninona ny safidy ministre ny défense azo ataony ny eritreritra kely ihany randray manina tsy ministre ny justice satria pouvoir égaliany io resahantsika matetetika azo ataony mieritreritra an'izany a azo ataony mieritreritra an'izany fa maninona ny ministre ny défense ali izy de akaikikaiky kokoa amin'ny Rosianina ve ny ministre ny défense ary mba hanaovana clin d'œil le Rosianina ny aminy hoe efa tena niempitra zay fa iny le safidin'le ministre iny fa tsy ny safidiny Madagasikara zay efa nidioviny PM alizy ny aminy hoe tsy maka amina parti pris zay na tato amin'ny andaniny na tato amin'ny ankilana zay le fandehan'le tantara de apetratsika le fanontaniana fa zao mbola vonikasa atory kely fotsiny rehetra omaly de vo nieritreritra kely de maraina an'iny marina tonga de natotony Amerikanina indray ny fanambarana de zao ary le fasindray le izy faly fa vakitsika lizy manahirana ne le position Madagasikara manao contre attaque ny Amerikanina zao ndray ny tenenina fanambarana ny masovoan'ny États-Unis eto Madagasikara sy Comore 7 oktobra 2024 zany hoe androany zany de zareo nge manany ihany le Amerikanina nge faly izahay mijoro anilan'ireo firenena misa 700 hafa maneran-tany anisan'izany i Madagasikara sy Nosy Comore izay ny safidy ny ankato ny fehi-kevitry ny firenena mikambana tamin'ny 12 oktobra lasa teo ka manohana ny sata mifeny firenena mikambana momba ny fanajana ny fiandrianam-pirenena ary koa manameloka ny fanafiana nataon'ny Rosia any Ukraine finosiny tao anankiroa le izy sy ny fakany fantelony ty amin'ny fomba tsy ara-dalàna ny ampahatan'ny Ukraine averiko tsara jerevy tsara zay ny safidy izy ny akato ny fehi-kevitry ny firenena mikambana tamin'ny 12 oktobra lasa teo résolution ny Nations Unies io zany ka manohana ny sata mifeny firenena mikambana momba ny fanajana ny fiandrianam-pirenena le souveraineté ny firenena samihafa io raha iny ary koa manameloka ny fanafiana nataon'ny Rosia any Ukraine roa iny sy ny fakana tamin'ny fomba tsy ara-dalàna ny ampahatan'ny Ukraine telo iny ity zany mbola sahirana ndray le diplomatie malagasy zay tsisy olona aloha fa interim eo anazava an'ity
tsy maintsy resaka nytindray PM sy ny filohan'ny repoblika rehefa avy eo io ny version tondran'ny amerikana azy telo be zao manohana ny satan fe firenena mpikambana momba ny fanajana ny fiandrianam-pirenena de tsika zao raha miresaka anjany de anisany tsy maintsy makatoan'izay tsika satria itsika tamin'ny 1979 de efa nomeny ny firenena mpikambana résolution tsara tare momba ny îles éparses satria io saty io no nitondrany azy sata ny firenena mpikambana momba ny fiandrianam-pirenena de avereno any le fanabarana faly faharoa manameloka ny fanafihana nataon'ny Rosia ny Ukraine na tamin'ny voalohany raha ny salasalytsika nanao abstention fonosiny tamin'ity le tamin'ny faharoa ty de fahatelo izy sy ny fakana tamin'ny fomba tsy ara-dalàna ny ampahatany ny Ukraine mety amintsika ingeza amin'ny position zany satria itsika koa mbola miady any îles éparses misy ampahatantsika inge zany tokony araka ny tamibe rattaché amin'ny tamibe ty grande île ty kinona ny tokony hoe misabstenir manao abstention le firenena malagasy hafahafa tosa hafa le raharaha de ito zany zao eo amin'ny lafiny ara-diplomatique fetsy be le amerikana mbola surtsika fa ho avy koa ny von'ny européana na anamafy an'iny fanambarana iny de misavoritaka am'izay le mpitondra ihany no mampisavoritaka an'le eto satria te ampiseho iamason'ny rosianina ny amin'ny hoe pour anareo zay de kita aza hoe nisorona mihitsiny a lay a ministre ndraramba-iny nefa efa tafajabaka anatin'le vote de efa ny confirmen'ny amerikana io le izy efa ny féliciteny Madagasikara sy Comore de tsy tsapan'le fanjakana zany ny avoleta nyty raharaha ty tena avoleta ngety ary ty zany iny zavatra iny no amaritra no avy rehetrarehetra zay ny verenantsika am'le hoe nitombona ny teny'le ministre Resarin'Andriamandrato ny tenany hoe ny tantara anao kitsara l'histoire jugera la suite ny tantara nao kitsara mazava be nge zany de ho hitantsika am'izay ny position sy ny fiara-miasa sy ny sisa zany eo amin'ny Madagasikara sy ireo firenendehibe satria tao anatin'ireo firenena reo na le 370 na le 5 zay ny andany any Rosia na le 5 nanao abstention dia tsisy nanao scandale nanala ministre raha tsy Madagasikara ireny ny am'izay fanapahan-kevitra nraisina itsika ihany no naoraka teo amin'ny vaovao iraisam-pinena Le Monde eo mamoaka France 24 RFI moa zany de tsisy vaovao inona ny RFI ray manontolo de iny daholo dika zay mbola hivoatra ny vaovao par rapport amin'ity fanambarana nataon'ny amerikana andro anyty mino fa mbola anakambara am'izay inkio ny député Fetra Ralamzafimbololona zay efa tonga eto amin'ny studio am'izao fotoana izao hiatrika indray atsika zay mpanaraka amin'ny miara-manonja fa omaly izy hitatsika tery amin'ny Assemblée nationale dia mitondra ny hevitry ny antoko nisy mpifidianana miresaka ny motion de censure miresaka ny zava-misy ao anatin'ny gouvernement tamin'ny tsy vitovika-hevitra ohatran'izao eto miaraka amintsika indray député Fetra miraba andrefa tosolo mavoaka Andriamatoa filohan'ny vondron'ny parlementaire ny antoko tiako Madagasikara miaraba ny faniry faly miaraba ny faniry namana monta tonton monta tazako mbola ao ambadika ao miaraba namana rina ihany koa iny hitako mandalo iny ary miaraba anareo technicienne izay mampita mivantana sy mikarakara mba ahafahany rehetra manaraka n'izao fandarana miara-manonja ho an'ny zao alarobia zao eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada 5 teboka 4 ary 1 teboka 8 faly mifakahita sy mifanarotava am'reto ekipe reto indray ho an'ny androany ary tena faly aho izy président satria afaka hifampizara vaovao indray isika ho an'ny anio afaka ifampitafatafa mahakasika ny vaovao nafana tatoato ary ny zany moa de misy hatrany ary tsika koa manana ny hevitra manoloana an'izany atao hoe vaovao mafana nitranga tatoato zay ka dia tonga de hiditra amin'ny votoatontsika nefa alohan'izay tsetsasetsa tsy ary tina manafaniry tsy manino ty raha ohatra ka hoe anao kopatanana ary izy anao anaovako kopatanana de tsy iza fa ilay manao an'ilay fandarana amina hainao manjery tsy miankina hitako zany tamin'ny hainao manjery tsy miankina anankiray zay dia maninona moa natenenina raha fandarana copie-collé any na hainao manjery tsy miankina ny TV plus
dia misy ireo anankiray izay ao anatin'lay atao hoe sokajy talenta manao ny inona revitra sozia sozia ny filora valomanaka de kopakopa tanana ho anao namana mampahery anao ary mirary soa anao ny amin'ny andingananao andreo tratraranao ny dingana farany ambony indrindra am'zany hitany ezaka natao mafinaritra lizy satria sady miala voly atao politika jerenany ainao manjery ka de zay ny teneniko teo hoe tongava mitanjona ambony indrindra sy na midingana ambony indrindra ianao am'zany fifaninanana izany satria tsy zay ihany fa mba mila miala voly isika na ao ny politika ao ny fiainana andavanandro zay hitany fahasarotany am'zao de misy ny fotoana mba iarahantsika miala voly sy manala azy amin'ny fanarahana nyzany namana zany ka dia anytanana atsika ihany ko hoe mba jereo zany namana zany de toany rehefa hitatsika fa tena mba misy manakaikikaiky zany filora valomanany zany na ny fihetsiny na ny fiteny tsy sanatria akory politika le resaka eto fa resaka fialam-boly no atao zay ny tsetsasetsa tsiaritra nova kopa tanana anyzany namana zany ary ny fampaherezana azy ihany koa ny am'zany atao hoe safidy zay tsy mora olona manana ny maizy azy olona manana ny personnalité ary efa filoha-pirenena teo aloha mpandraraha manana ny maizy azy no alaina tahaka ka de mampahery anao namana mirary soa zay no makasika an'iny namana nanao sozia ny président Ravalomanana iny fa ny tena mbola ato anatiny vaovao mafana sy vaovao lehibe ihany ko dia ny fisokafan'ny session ordinaire na ny fivoriana ara-potoana ny parlemanta eo ny antemeram-pirenena eo ihany ko ny antemeran-dolona zay nanomboka omaly efa nisy ny resaka nentin'ireo namana nandray anjara teto amin'ny fandaharana miara-manonjy any MBS Radio Mada fa nefa ny tena amin'ny masolom-bava-bahoaka dia manana ihany ko faneho-kevitra ary tondra n'izany faneho-kevitra zany manoloana nyreny fanambarana sy kabahary nataony filohan'ny antemeram-pireneny voalohany de ho atomboko am'izay le izy misy koa moa ny resaka lehibe zay efa vaovao lehibe fa efa nitondrany namana zay ny fandimby teto am'izao plateau ny miara-manonjy izao makasika niny limogeage na hoe fanesorana ny ministry ny rahambahiny regny aloha iverenako tonga de idirako zay le kabary ny panina na ny filohan'ny antemeram-pirenena izay io moa ny politika tsy ary itovihevitra tsy voatery itovihevitra ny rehetra nefa naizanona zany misy any tsirairay zay atao hoe toerany avy aty anivon'ny tiky Madagasikara atao anatin' zany kabary zany satria hita fa tsy mizotra makany amin'ny fandraisana andraikitra fa ny manilika hatrany ny tsy fahombiazany zao fitondrano zao any amin'ny hafa indrindra moa aty amin'ny fanoherana mialatsiny dia anisan'izany ny anankiray resahan'ny filohan'ny antemeram-pirenena ary mitovy ihany moa zany tao anatin'ny kabariny de tsy adinony izy sy ny filohan'ny antemeran-doolona ny resaka mahakasika an'ilay hoe fikaonandoam-pirenena eo ny anisan'ny tiako hitondrana ny faneho-kevitra andefa vidéo misy aloha tsika député Fetra asa inona ny vidéo nefa nanomana an'izay tsika manko tsy maninona ary raha ohatra ka misy de afahatsika mitondra ny adepy tsirairay ao anatin'ny hoe aiza mo tsara ny fitombena zany zavatra resahany zany manoloana ny raha-pirenena sy ny zava-misy eto am'ty firenena ity ao ary lefa angatatsika namana teknisianina faly andefa n'le sombon'lay feo zany ny resahany ny filohan'ny antemeram-pirenena zany madame Panina zany lay mahakasika ny feonambe fikaonandoam-pirenena zay amin'ny tena izy concertation nationale fa tsy hoe conférence nationale indray feonambe pirenena iny de alefatsika faly de miverina miaraka amin'ny député Fetra isika mandra-pahatonga an'izay mandra-pahavonina ny sary any amin'ny teknisianina dia isika tsy mpanohatra botolo fa rehefa hitatsika kosa misy ny fandraisana andraikitra ao ary aloha aminay dia ny firenena mandalo prince ao amin'ny rafi-pitantanana zay miteraka korotana sy ady an-trano hanao izany mba hijerevana izay mety ho marimaritra iraisana ny mety ho azo fiheverina agamo mba hahitana ny marimaritra iraisana dia ny fifanantonana fampiresahana eo amin'ny mpitondra sy ny mpitaritra ny fanoherana fomba fanao zany amin'ny tany demokratika rehetra iny ary izy iny député Fetra raha miezaka mamerina kely leny teneniny aminay ozy izy miresaka fionam-be-pirenena io zany fikaonandoam-pirenena mifangaro kely izy fa amolaka mivava mihitsy hoe fikaonandoam-pirenena zany satria concertation le izy concerté mikaondo fa tsy hoe conférence fionam-be dia
miresaka izy zany amin'ny hoe tsy misy krizy ka tsy tokony ary tsisy ady an-trano ka tsy tokony hitra am'izany fa ny mety angamba ozy izy marimaritra iresana de amin'ny hoe fifanantonana ray a fifampiresahana faharoa eo amin'ny mpitondra sy ny fanoherana mpitarika amin'ny fanoherana mpitarika amin'ny fanoherana ozy izy a mpitarika amin'ny fanoherana deputé fetra ohatra misababaka le hevitra omeko tsy meko zay tsy maintsy nanaraka an'le hoe tsisy krizy eto aloha fa amin'ny akabiany any manaiky hoe tokony ifanantony ifampiresaka deputé fetra ianao moa nanatrika ny zava-misy maly sady filohan'ny vondrona marina tokoa zany faniry tao anatin'izay lahateny araky ny teniko tany amboalohany teo nanao hoe tsy mpanohatra botolo akory izay fa na izany na tsany misy kosany zavatra zay azona ekena sy ekeninay ny fitombenany sy ny fahamarinany raha tsy tonga de amaly mivantana n'zay fanontaniana namana faniry zay a fa aleo aloha iverenako kely a alohan'izay satria tsy tafiditra tao anatin'le horonan-tsary a ny mahakasika ny atao hoe rappel à l'ordre sy ny atao hoe tsindro-paingitra mivaivay mihitsy a nataony ny filohan'ny antemeram-pirenena ho an'ireo solombavam-bahoaka dia misy ao izy izy namana faniry a fa asa raha anam-potoanytsika nijeran'izay fa na izany na tsy zany tsy hainy tsy ty resaka an'izay a zany hoe nisy ireo solombavam-bahoaka zay fototry ny skandale ny ariary ny atao hoe fisandoham-pahefana mihoatra noho ny fanasa sy ny andraikitra zay ny farita ny lalam-panorenana azy ireo a nefa dia nihoatra izany lay solombavam-bahoaka tiako ny manamarika sy manindry eto fa tsy nisy solombavam-bahoaka tiako Madagasikara mbola voaresaka tao anatina resaka toy izany fa ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny vondrona ataoko hoe IRD na ny atoko TGV manontolo sy ny ao anivony tsy miakina na ao anivona vondrona hafa no voaresaka tamin'izany skandale zany na ady hatrany samby solombavam-bahoaka io fanopa sisany tsy natao ny tena miainao manjery toy ny hoe mifampiapanga ho dahalo ny sasany dia mifanamaritena dia manome taratasy sy mibaiko ny chef district ary mbola ho avy am'izay ny tenako rehefa avy eo misandoka ny andraikitry ny chef district misandoka ny andraikitry ny préfet misandoka ny andraikitry ny ministera ny tontolo iainana maro be ny zavatra voaresaka tao ka zay a tsy hiteny soraka an'Andriamanitra akory fa mety tsisy idiran'Andriamanitra zany fa soa ihany a fa tsy misy ary sahako ny manambary etona mahafolohan'ny vondrona parlementaire fa tsy misy na iray aza solombavam-bahoaka avy amin'ny vondrona tiako Madagasikara voasaringotra sy voaroroy am'izany raha zany ka dia ao anatin'izay ko no itenenana itodiana amintsika vahoaka hoe raisina ho vavolombelona le anareo tamin'ireny kabary sy lahateny na interview nataony ny filohan'ny antemeram-pirenena hoe hodiniana mandritry ny fivoriana ara-potoana ny mahakasika n'ireny raharaha mahavoatonontonona anarana solombavam-bahoaka ireny ka de ho hitatsika eo raha matoa filohan'ny antemeram-pirenena raha tena hitazona ny teninao ianao a ianareo amboromaritra raha hitazona ny teninareo marina ny am'izay le hoe tena hodiniantsika ny mahakasika izany fa sady tonga bakivaky a maharary a no mahamenatra zay ny mahakasika an'iny ny mahakasika an'izay kabariny zay dia marina loatra namana faniry zay le hoe misy fitenenana tao nefa misy fisalasalana ihany keo ao anatiny misy finiavanao tsy anaiky ny am'izay le hoe tena tsy azo hidivirany zany fikaonandoam-pireneny zany voalohany indrindra am'izay aloha dia tia ny teniko manao hoe raha ny teny izay ny safidininy ny atao hoe voambolana ny safidininy tatanivon'ny fanoherana na ny timy na ny RMDM fa fikaonandoam-pirenena ny takina raha izay ny tsy mety aminareo de andao hovatsika irahantsika manapaka inona ny anarana ampisaloratsika an'izany a fiaonana izany satria na fiaonana io na dialogue national io na concertation national io a ny tanjona dia mitovy mitovy ny tanjontsika ny amin'ny hoe afana mitady fandaminana azahoana mitady fandaminana anomanana fifidianana ao anatiny anisan'ny zava-dehibe ao anatiny zay ny tanjona ny hoe anomanana fifidianana mangarahara andraisandrehetra anjara tsy mitanila zay amin'ny akapobeny zany ohatrohatrazay tafiditra am'izany ny resaka fandrafetana nisitry ny mpifidy tafiditra am'izany ny zavatra maro ka tsy horesahako tsy dirako tsy valaparako fa ndao ary rehefa manaiky ianao raha matoa filohan'ny antemeram-pirenena de reseo lahatra ary satria anisan'ny birao politika any zany atoko TGV zany ianao ary rehefa nresaha ny tetombienymbieny mahakasika ny hoe
efa mitokamonina anisan'ny azo isaina am'ty ratsatanany ilany ty ara mbola maro ty 10 ity fa ianareo ane anivon'ny TGV no hany sisa tsy naneo hevitra na naneo fa miodikodina mamoaka mapiditra eo zy ny fitenin'ny tanora mandroso miemotra toa lelonjaza tsy tena maneho ny hevitra rena hoe inona marina le tadiavinareo fa efa naneo zany fahavononana zany ho iaho teo ny lehibe natoko maro zay mandrafitra ny vovonana misy anareo de ny IRD io ka inona ny mbola mampisalasala anareo sy andrasanareo tsy rosona am'zany ho any tombotsoan'ny vahoaka maro anisa tsy idiran'ny tiako Madagasikara tsy idiran'ny TGV tsy idiran'ny izaniza fa ho an'ny rehetrarehetra mihitsy a dia tokony andray anjara tsy resaka restreint io tsy resaka fiaonan'olombitsy io fa zay voakasika zany rehetrarehetra any na ny ray aman-dreny am-panahy na ny fiangonana ny ray aman-dreny am-panahy atao hoe fiangonana zokiny vera zay na azy ilazana azy enina reo fiangonana zandriny aza tokony omena sehatra avy izy ireo satria manana ny heviny reny manana ny vahoaka manaraka azy ireny miara-miaina ny fahasahiranana rehetra iainany rehetra reny eo ny firaisamon'nym-pirenena ka izany rehetrarehetra zany a hovay reny anarany raha zay manahirana anareo a ndaontsika iaona arak'izay teniny ramatoa filohan'ny antemera-pireneny zay efa manaikinaiky kely ihany zay reo a manaiky fa tsy maninona tsy fanometsiny-tsika na hoe fampitsongoloka am'izay fehezateny kely na teny kely a teny ambadimbadika teny mety tsy ny bilisatra na ohatray fa iarahantsika mahita zany iarahantsika efa manaiky am'izao fotoana zao a hoe ao anaty fahantrana lalina ao anatina sanatria mananotanina ny fipoahana ara-tsosialy no zay fahantrana zay ka dia ndao ara zay ny tenako hoe amin'ny apahany izay rehefa mahita rehefa mandre fa misy kosa finiavana iroso makany am'ilay fiaonana tendao hovanany anarana ndao atao hoe fiaonana raha tsy maninona fa nitanjosika tanjonay avaty aloha avaty amin'ny fanoherana dia tsy niditra velively a any anaty fitatanana ny firenena fa mahandry fividianana izay fa nyresaka fiomanana am'izay fividianana zay mba tsy isy nykorotana zay a tsy misy afaty zay mijanona atreo a ny fanondrinay dia namana faniry misy ny anampiana kely am'izay ngamba député fetra de ity a no fanambarana nataon'ny FFKM miresaka an'izay andresahan'ny madame Panina zay de tonga ngamba le efa voarafitra mihitsy mifaly nyresantsika ivy izy io de nyraisintsika ao anatin'le andalana fahaefatra ity fanambaranty tamin'ny voalohany volana septambra 2024 de eto amin'ilay a larana fahaefatra nyraisintsika manamafy ny antso efa nataony ny alahady 17 jolay ny amin'ny tokony fanatonany de zay mihitsy nampiasain'ny filohan'ny antenimera-pirenena teo hifanatonan ny mpitondra fanjakana sy ireo velona rehetra hifampidinika hijerena hifotony ny olana ary raha metana hiady hitady vaolana maritra zany hoe le fifanatonana zany efa motsara zay efa motsara be zay a député fetra ary alohan'ny alan'ny masovoan'ny vondrony Europiana teto Madagasikara Andriamato Giovanni Di Girolamo de mbola namepetra ihany koa izy tamin'ny valandresako amin'ny mpanao gazety nataony ny amin'ny hoe zava-dehibe na ia fifampiresahana fifanatonana eo amin'ny mpitondra sy ny mpanohatra de no azavainy ny olana kely samy hafa eto Madagasikara elo izy fa lehibe ny tiany resahana ata zay fa izy moa diplomate de hainy no misoanehany lay langage zany fa enotsika indray izy député fetra etsitsika ilazana fa manomboka manaiky le fitondram-panjakana zany raha iny teniny filohan'ny antenimera-pirenena iny a fa ny fomba fotsiny angambany eo amin'le resaka hoe fanatsarana le fifanatonana zay tena zava-dehibe enotsika ny hevitry ny masovoan'ny vonona Européenne teo aloha ity moa hoe faniovan'ny Isabelle Delattre izy am'izao zany fa alohan'ny alany voatamy volana septambra ny ety taoriny ny fanambaran'ny FFKM iny de enotsika vetivety ara ao anatina minitra ray ngamby izy zay faly ndao ara. Je crois que c'est utile qu'il y a une vie politique, disons, détendue, où les gens effectivement puissent se parler, qu'il y a toutes les garanties en termes de liberté d'expression, etc., qui sont nécessaires, je crois, pour un fonctionnement d'une démocratie mûre. Et donc, il faut... évidemment, le dialogue, c'est toujours bien, pourvu que ce soit fait, effectivement, d'une façon constructive, je veux dire. Le dialogue peut... Si est fait, et là c'est une décision vraiment souveraine des Malgaches. Là, vraiment, on va pas non plus, on n'a pas l'ambition d'arranger la politique malgache nous-mêmes. Ça c'est au-delà de notre rôle. Simplement, on a des valeurs fondamentales,
Et parmi ces valeurs, il y a évidemment la démocratie, les droits de l'homme, le respect des libertés individuelles et collectives, les droits civils et tout le reste. Donc là, effectivement, chaque pas que le pays fait en direction de ces valeurs, on les juge positivement. Zavatra anambarany Giovanni Giloramo teo zany te miresaka izy ny amin'ny hoe mitrangan-javatra rehetra misy teto Madagasikara fa mahazava-dehibe an'le dialogue. Fa tsy miditra ao anatin'izay fa zay moa zany fanirian'izy ireo zany satria Madagasikara manana soatoaviny zany fa mitanisa fotsiny ny anjaranay de mijery izy ny demokrasia, ny fanajana zany, liberté d'expression sy ny resaka iny moa zany ny lafin'ny fanajana ny zony tsirairay zany zay le droit fondamental zany fa maprisika an'izay dialogue zay volana Europeana zany hoe efa manakaikaiky zany le mpitondra fanjakana député fetra ary filohan'ny androm-panjakana iny ny teny iny zay mpikambana nambaranao teo anisan'ny vovonina ediny lohany eo anatin'izay fanohanana ny filohan'ny repoblika ary eo anatin'ny fitantanana ny isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina zay zany de veritsika fa voaray zany ny afatra iny ny fanatsarana ary ny ezaka de ny hanekeny ny mpitondra indrindra zany ny manakaiky ny filohan'ny repoblika fa efa zava-dehibe ny mpana ataon'ny filohan'ny antenimieram-pirenena. De mbola mafisiko ny tenyny kitao namana faniriny amin'ny hoe tsy mpanohatra botolo ny etỳ fa rehefa mahita kosa fa misy ny mizotra makany amin'izay le hoe tena fitadiavana vahaolana maharitra sy tsara mety amin'ny vahoaka maro anisa mety amin'ilay firenena nambara ny filohan'ny antemieram-pirenena dia manaiky izay isaorana izy efa nanambara nataoko hoe amin'ny ampahany aza ny amin'izay fahavononana sy finiavana ary ny fanaovana sosikevitra amin'ny fanatonana fa aoka mba tsy hijanona ho resaka fotsiny kosa ilay izy satria tsy voalohany nandrenesana an'izay efa nisy ara ny serasera sy ny toy izany nanambaranina tompon'andraikitra tao anivo ny fiadidian'ny repoblika sy ny ekipa n'ireo mpitondra ankehitriny ireo ny amin'ny hoe efa nisy ny fiaonana ka mbola ho atao inona ihany koa de teo tsika le nametra-panontaniana tamin'izany fotoana hoe fiaonana tamin'iza de oviana de inona ny zavatra nyresahana tao ka aoka tsy sanatria zany ifamelina ifandrebrebe ty itsony efa miara-manaiky izao sika fa ilaina le izy dia aza tao fikaonandom-pirenena ho iaho teo satria marina ny avy aty no atao hoe tsy namorona akory fa teny malagasy tsara mahalaza zavatra maro zany fandahoara atao hoe fiaonana le izy raha zay no metimety kokoa aminareo de irosotsika satria mandeha ny fotoana ary miamahantra sy misy lay atao hoe riska ny am'izay hoe isiny ny fipoahan'izay ka tsisy maniry am'izany eto de ao anatin'izay ihany koa zay ny mahakasika an'iny hoe fikaonandom-pirenena na zay moa efa zatra satria ao ambavanay zay efa nandritry ny roa taona zay no nitakinan'izay sy ny hoe nangatahana an'izay mba niraisan'ny fitondram-panjakana anjara sy ny atoko zay mandrafitra nareo vovonana mandrafitra ny mpanohana ny filoam-pirenena Andry Rajoelina de ao anatin'izay ihany koa aoka satria hiditra am'izay izahay hoe nisy ny resaka atao any koa tao anatin'ny kabariny fahatelo zany satria ny resaka fikaonandom-pirenena isika ny resaka ny fihetsika ireo solombavam-bahoaka isika de tao anatiny ihany koa ny resaka fandripahalemana sy tsy fandripahalemana izay nanaovany ary io dia anoherako kosa ny teny ny filohan'ny antemieram-pirenena hoe misy ireo manana finiavana ny ambolo korotana sy nitondra korotana eto amin'ny firenena zay kosa de lavinay marindrano zato isanjato ny hoe tsy misy manana an'izany eritreritry hitondra korotana zany eto na ny aty anivon'ny fanoherana io na ny aty anivon'ny atokotiky Madagasikara io na ny solombavam-bahoaka io na ataoko olo-pirenena farany zay ataoko hoe tsy de mazava loatra ara na ny fitondratena sy ndretra mihino fa tsy misy manana an'izany eritreritry zany ka zay no anisany anankiray tiako ahitsy matotonga ny tsy fandripahalemana dia nanambary ombieny président Ravalomanana mandritry ny reny kabary reny manao hoe efa nitondra izy aloha ray aman-dreny izy manaritra kefy izy am'izany fitantarana firenena na orinasa na zavatra maro zany ka izao ny antony tsy fandripahalemana amin'ny akapobeny dia ny tsy fanananasa ny miazakazaka ny fiakaran'ny vidim-piainana dia tsy afahana miatrika an'izany fiakaran'ny vidim-piainana zany ny karama kely opelan-tanana ho an'ireo mananasa sy manana karama zany zay raisy nisam-bolana na isan'andro fa an'ireo tsy mananasa dia sanatr'in'izany voatery manatevin-darana ireo ataoko hoe mangalatra na alabotra io na sanatry mety alatra be vavy io na mety tonga sanatry mivavy tsy mamerariny akory an'ireny mamono olona ireny fa zany zavatra any efa mifandray amin'ny resaka faiza mitantana mifandray amin'ny resaka hoe raha ny fahatanteran'ireo le velorano nambara na vina sy zavatra nampanantenena ny voaka malagasy hoe hiatsara ny fiainanareo ny fanohatra am'izay nefa ny zavatra nisy
de zay le teneniko hoe zafady raha matompanina filoany antemera-pirenena fa tena ho ahitsinay izahay a satria tsisy manana n'zany eritreritra any tsisy manana n'zany finiavana anankoroa tam'zany a raha ny fahalalana n'zao vaoaka malagasy izao fa samy maniry ny anatsarana sy ny mba hiatsarana ny fiainany amin'ny andavanandro a nrehetrarehetra afaka ampiana-janaka afaka hitsabo-tena raha sanatria misy ny tsy fahasalamana mba afaka mba mibikabika amin'ny alalany hoe mba mividy akanjo sy nrehetrarehetra fampitaovana ny ankizy amin'ny resaka fampianana marobe ny zavatra rehetra mba hoe ny andavanandro ny mba tiana tsaina ka dia iny tsetsatetsa tsy aritra any mahakasika an'iny namana faniry fa dia ho an'izay teny nataony raha matompanina izay na ny filoana antemera-pirenena de ho tazominay amin'ny teninao sy ny vavanao tokoa ianao raha mato filoha mariny ianao tsy de tena nisy an'ireo raha tena jerena am'saina tsy miangatra namana faniry sy mpiaino ajaina tsy tena mba anisy an'ireo le atao hoe tompona andraiky mpanjakana mpanao fanehoan-kevitra miaro be fatany an'ilay fitondrana izy fa misy hatrany mandritry n'ireny lahateny na kabary fanokafana n'ireny fivoriana ara-potoana na tsy ara-potoana ireny a de misy foana ny karazana tsindrim-paingotra na fampatsaivana am'izay le hoe raisiny a ny andraikitra ary isaorana azy zay fa ny fanindrinay ny mbola hidira ny lalindalina kokoa ao anatin'izany e ny andresen'ny lahatra ny filoam-pirenena indrindrandrindra eny anoerana an'ireo ramasabomanga rehetra ao anaty governemanta le mandrafitra ny IRD izay mampirisika sy mitarika ny filoam-pirenena any amin'ny hevi-diso sany amin'ny lalana diso zay no mba ampirisiananao raha matofilo satria amin'ny akapobeny azonay ambara fa efa niteny ianao ary rehefa manaiky ianao amin'ny apahany a ny am'izay le hoe irisona amin'ilay fiaonan'izay ka dia tazominay ianao am'izay teninao zay a mino zay manantena fa tsy andrela loatra zay fikarakarana sy ny fandraisanareo anjara indrindra ianareo avy amin'ny atoko TGV ianareo avy amin'ny vovonana IRD ary ianareo a tompona raiky mpanjakana filoam-pirenena ny filoany androm-panjakana hafa rehetra ary ireo indrindra reo satria ny zavatra tsapa ihany koa nge de ireo le mikolokolo ny atokony satria mety tsy voatery IRD reo mety tsy voatery TGV mantsy ahitsiko kely mialatsiny fa mety ho atoko hafa zay tsapa amin'ny fihetsiny sy amin'ny fiteniny fa ny tena fanamafisana ny baziny amin'ny alalan'ny atoko izay misy azy a ny tena tanjony ao anatin'lay hoe maministra azy anaty governemanta fa tsy mieritreritra mihitsy a iroso am'zany fikaonandompirenena ka de manantena ndre raha matofilo fa ray aman-dreny ianao a manana fahendrena ary tazona ny teninao anao ao anatin'zany hoe fanondrina sy ny fampanantenanao a ny fahafahana manatanteraka n'zany fionan'zany zay ny mahakasika an'iny fa mandeha ny fotoana moa tia efa latsaka 10 latsaka 5 latsaka 7 moa zany ny tena marimarina kokoa ny am'y 12 ora dia nresaka ianareo te fa tsy hainy tsy aneho hevitra manoloana ny efa nataonareo telo mirahalara tsy diso a mianaka ny amin'ny inona ny vavaoterana fana ary ny tranga omaly any fanindry fanojy tam'zany hoe fanalana ny ministry ny raharamba iny izany eo zany no misy ny fanontaniana apetraka mitodika amitsika rehetra vahoaka malagasy sy mitondrika am'reto mpitondra fanjakana indrindra andre matofilo andro rajoelina hoe ny zavatra rehetra ny trangany ny fanapahakevitra rehetra zay ny raisina teto any na am resaka diplomasia io de mino izahay fa hatramy 7 dia tsy maintsy ny fampiarana tamin'ny filoam-pirenena sy filohan'ny tetezamita tam'izany fotoana de Andriamatoa andro rajoelina tsy ino mihitsy ny tenanay raha ny tenako manokana tsy ino mihitsy fa tsy nahalala ny reny fanapahakevitra ny raisina hoe tamin'ny alala nireny fifidianana tany amin'ny firenena mikambany reny a ny amin'ny fanamelohana any Rosia ny fibodoniny apahatany a tany Ukraine reny a ny filoam-pirenena hoe tsy mahalala ny reny tsy maninona ara atao ve tsy mahalala raha tsy nahalala ny filoam-pirenena azo adika am'izao fomba fijery anankiray zao zay tsy fahalalana zay dikan'izay a tsy misy ny fifampiresahana eo amin'ny filoam-pirenena sy ny ministra zay manao hiraka any amin'ny rafitra faratapony ao amin'ny firenena mikambana fivorimben'ny firenena mikambana no natrehana misy ny fehikevitra zay ho tapahana zay mino fa andro vitsy mialohan'izay a efa fantany fisin'izay fehikevitra ho tapahana fa tsy hoe eo ny eo akory de hoe atsanganony tanana zay manaiky ikondane-any Russie anameloka ny Russie ny amin'ny annexion na ny fibodony ny fangalana ny apahatany ny Ukraine zay tsy mino an'izany na olona tsy nianatra ara na olona tsy nianatra diplomasia aza na olona any amin'ny EPP aza mino afa afaka mandray sy comprendre izany rehefa nahazo calendrier meloa zay indrindra programme ny agenda zany ataontsika eo anatin'izay daholo any amin'ny firenena mikambana mba iomana ny firenena rehetra io kory tsy hoe fitokanana tatezana na
fionana ao anivon'ny sampomba ny filoam-pirenena na zavatra tsotra ka mety tsy nandeha le serasera fa araky ny teniko fivorin'ny firenena mikambana no natrehan'ilay ministra ndrarahambahiny zay anankiray fanamariana voalohany ary ny faharoa dia ny hoe mahakasika n'ilay lahateny satria afahana manatsoaka afahantsika manatsoaka fanehokevitra lay izy amin'ny teny frantsay moa le izy a zay nataony minitra vitsy fotoana vitsy taorinany nanesorana azy tsy ho ministra ndrarahambahiny a an'io lay ranamany io dia raha ny teny ny andriamatoa ministra tao mantsy dia hoe anisan'le teny le hoe tsy vakiko amin'ny teny frantsay le izy hoe je ne pense pas que l'intérêt de la nation ait été mis en danger par ce vote de hoe l'histoire jugera la suite de raha dika tsotsotra zany zay satria teny frantsay somary tsotsotra ihany le izy de hoe tsy mino a fa ny tombontsoan'ilay firenena malagasy a dia voakitikitika na mise en danger za tsy miteny hoe dirandoza akory a fa mety raha didika motamola izy de toy izay hoe tamin'ny alalan'izay latsabato natao zay fa izao kosa ozy izy ny tantara noho tsara dikan'izay izy zany tsy miray hevitra tsy miombokevitra amin'ilay filoam-pirenena na naisotra azy a teo amin'ny toerany aloha satria izy zany dia mijiriziry miasisika fa ny tantara noho tsara dikan'izay manome tsiny izy milaza fa ary ijoroany zay a il persiste il signe zany raha araky ny fandraisako an'izay hoe ny tantara noho tsara marina ary nety a araky ny tokony ho izy a izay a latsabato nataoko izay dia mipetraka foana fantazy be de be ny fomba azo antikana n'ilay izy dia raha nylaza koa satria anisany anankiray resahana be tao mantsy hoe tsy ny fampiarana re ny fanapahan-kevitra reny na tamin'ny gouvernemanta na tamin'andriamatoa filoha izay tsy eto atoerana fiarahantsika malala fa any Maroka amin'izao fotoana hitenenantsika izao na tamin'iny fotoana iny ny zavatra mampametra-panontaniana de ny teknôlôjia efa tena avolenta ary afaka mifampiresaka mivantana ianao tsy ampy segondra akory no isaina na ampafolo segondra dia afaka mifampiresaka mivantana naiza manera-tany eny fa natreny amin'ny volana ary misy anao a hatrany amin'ny galaxia hafa hatrany amin'iren'lay planeta hafa ny misy anao a dia afaka azo mivantana na sary io na feo io a na inona ka tsy mino mihitsy ny tenako tsy mino izahay hoe tsy ny fampiarany reny zavatra reny zay zany anakiraiky io fa io anisan'ilay mbola mahatonga ny tenanay mametra-panontaniana amin'ny fomba fiasan'izao filoam-pirenena sy ny ministra mandrafitra ny gouvernementany ao anatiny keo ny prime ministre dia mahatsapy izay fa misy fialana ndraikitra foanao misy fandrebirebena fanao anatiny tsy mbola vita ny fandrebirebena ny vahoaka malagasy fa mieritreritra ny amitaka ihany koa ny iraisam-pirenena izay manana ny fomba faniraisany zany atao demokrasia manana ny fomba fanehoany an'izany hoe fahalalahana amin'ny teny manana ny fomba fijeriny an'izany hoe izay tsy mitovy amin'ny atsika velively tsy mitovy amin'ny any-mpitondra ahitsiko kely a zany hoe tanytandalana izany de zao ny teniny matsy tsy namaly itsony izy fananako am'izay mahakasika an'iny resaka fanesorana n'zany ministry ny rahambahiny zany zao ny navaliny raha nametra-panontaniana tamin'ny mpanao gazety hoe je ne réagirai pas là-dessus zany hoe tsy aneho hevitra mahakasika an'izay fanontanianao zay io ny concertena sa tsy ny concertena diniana sa tsy ny diniana zay leo ny fampiarana ny concertena sa tsy ny concertena ny fampidiniana sa ny fampiarana tsy mariny zany rehetrarehetra zany satria io loha zany fijeriko azy dia natao boky émissaire ianao no nanenjerena ny rihatra rehetra ry andriamatoa ministra ataoko hoe na tsy mahazoazo anao araha satria efa nisy ny karazany hoe za tsy miteny hoe fifandona antsika amin'ny rahalahy akory fa tao amin'ny alalan'ny fifampitenenana tao anivon'ny fivorianaram-potoana zany antemeram-pireneny zany a nefa eto kosa dia ataoko hoe miaro anao raha zay ny azoko ilazana azy mety tsy hiaro anao nefa satria manafiny zavatra ianao mahalala zavatra ianao tena mahalala zavatra ianao fa ireto mandroso miemotra tsy matotra amin'ny fanapahan-kevitra tsy mifampiresaka mialoha tsisy mariny zany zavatra rehetra zany fa ny zavatra tokana raha ny fijeriko ny fijerinay eto anivony zao plateau miara-manonjo zao a tsy hevitry ny tiako Madagasikara ty fa hevitra amin'ny maha-olo-pirenena dia ny hoe io ndray ny ekipa ny filoha-pirenena sy ireo mpanolo-tsaina manodidina azy na mpanolo-tsaina vao anivon'ny atoko na vao anivon'ny fiadidinan'ny repoblika dia sady tsy te ho ratsy amin'ny tandrefana
zay hitako hoe tompony petrabola na ny famatsiam-bola rehetra na amin'ny alalan'ny banky iraisam-pirenena io na ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny FMI io na ny amin'ny alalan'ireo lay vondrona Europeanina izy anisan'ny mpamatsy vola lehibe indrindra amin'ireo tetikasa sy fampandehanan-draharaha amin'ity firenentsika ity raha tsy misy an'ireo moa tsika takizay sanatriny zany de efa tsy fantatra zay nahazo antsika teto de tsy te ho ratsy am'ireo de iny ny sakrifena lay ministry ny rahamba iny etsakilany ihany ko ny arahan'andre ny fanambaranana lehibe natoko politika anankiray zay sady mpitondra fivavahana nanao hoe nisy ange maromaro novatsiny Rosianina vola tamin'ireny fampelezan-kevitra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo ireny izany hoe sady tsy te ho ratsy atsy ny tsy te ho ratsy eroa dia lasa io mihevaeva tsy tompona andraikitra io taratry ny tsy fahamatorana taratry ny tsy fifehezana n'lay fitantanana lay firenena ary ny tena hoe vorehitra be ary tena hoe sainjaza ireny fanehoan-kevitra natao reny ny sakrifiena n'lay ministry ny rahamba iny fa ianareo manakavy mindra efa mifampiresaka ianareo fa noho efa tapaka alizy nandatsaka n'lay hevitry ny nandatsabato naneo ny hevitry ny Madagasikara ny repoblika Madagasikara lay ministry rahamba iny dia teo vao hoe tohatra ny tolozy ty fa ohatra ny ataon'ny Rosianina masaka satria namatsy vola mino izao fa anisan'ny namatsy vola n'izao volana tarihan'ny filoham-pirenena zao zany Rosianina zany misy tombontsoa azon'ireo olona ireo tany amin'ny Rosianina etsakilany koa nefa tsy foy araky ny teniko teo ireo le mpiara-miambonantoka tandrefana ny akamarony izay tena mitondra ny famatsiam-bola fanampianantsika amin'ny fanatanterahana tetikasa maro izay atreto aloha inona ny tetikasa maro ny tanterahana teo fa na ny vola tsy sisy mazava hoe nakaizy reny vola eny zay mbola raha hafandray na manafana izy zay ry mpiaino ajaina ny fomba fijerinay ireny fanapaha-kevin-jaza hevitra misain-jaza sy fietsika zaza naseho an'ny mpitondra fanjakana tamin'ny alalan'ny fanesorana tamin'ny toerany ny ministry ny rahamba iny ireny ka dia efa be loatra misy foana ho isan'andro teninay teto isan'andro tsy tapaka mihitsy ny fietsika atao hoe tsy matotra nefa hoe mpitondra ny tena aseho an'ireo fitondram-panjakana tarihan'Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny ekipany zao tsy le mpitondra fanjakana ihany fa na mpitondra fanjakana banatanteraka io resahako zay nanaovan'ny Ramatoapanina filohan'ny antemeram-pirenena Fanamarina satria tsy ny député ihany mantsy no anisany nanaovan'ny filohan'ny antemeram-pirenena Fanamarina fa teo ihany koa izy ny mpanatanteraka zay tokony tsy manitsaka ny tokotany filalaovana na hoe fiasana amin'ny plate-bande ny olom-boafidy député ihany koa dia zany rehetrarehetra zany efa fanekena nge amin'ny apahany fa misy zavatra tsy mandeha eto amin'ity firenena ity mifiatsika tsy mendrika tsy mety ataon'ny ary indrindrandrindra araky ny teny teo mbola ny olona tarihany sy mpiray vovolana mpanara-diny filoha Rajoelina ihany zany rehetrarehetra manao an'izany zavatra any nge namana faniry ary tsy misy mpanohatra ao am'mpanatanteraka tsisy tima ao izy menakavy ihany reo ane de mifamialiakariny io tsy efa krizy fe zany député fetra tena efa krizy zany ary io nge na tsy aminy nisy namana teo asana i tonton Mota no nyresaka an'izay tato anatin'ny fanombohana ny fandarana ho ianareo ane ka miaina ao anaty fiara raitra mivezivezy ianareo etoana solika manana mpanampy firy ianareo manana mpamily ianareo afaka manao vakansa sy miala voly nareo amin'ny fotoana rehetra zay itiavanareo azy afaka misakafo afaka mandoa mitsabo teninareo na any ivelany na eto atoerana na amin'ny alalan'ny volam-panjakana na volanareo manokana any am-posinareo afaka manao zay tianareo atao ianareo tsy mahagaga raha tsy hitanareo ila krizy nefa raha tena ray aman-dreny ianareo raha tena ray aman-dreny tonga saina de mahita fa manitra le vahoaka malagasy de zay aza zay tsony reny averina fa na manopa ianareo na manopa an'ilay vahoaka malagasy manao tsinitsinina ny fahasahiranany ianareo zay le hoe tsy fahaizana noho ny tsy fahaiza amin'ny tantan'izay na mila patsy hivitsika an'ireo mihitsy angamany zay le hoe inona zany moa le atao hoe fanjakana tandalana inona le atao hoe fanjakana tsara tantana na bonne gouvernance inona le atao hoe état de droit fa ianareo nge tena any ivelany zany mihitsy ny fomba hitantananareo an'le firene fa ny tena aloha zao refa any ivelany toy izay ianareo mbola sahinareo ny milaza fa tsy misy krizy eto ary tsy sahirana le vahoaka malagasy efa io vao misy krizy ara-diplomatika zay vao omaly le krizy ara-diplomatika anseho
zay indrindra mantsy vo mitranga koa le teniny aza mifanitsaka am'le tokotany filalaovantsika ny anay amin'ny anterimera aza tsabanareo amin'ny mpanatateraka mpanatateraka aoka ny atao ampanao lalàna aza mitsabaka any mpanatateraka krizy ane zany zay indrindra mantsy ary ny krizy tsy mifampiaino anankiray ko raisiko ohatra satria anisany resabe niteraka resabe teto amin'ny firenena hatramin'izao hitenantsika zao mba manana fanirina sy finiavana ilay ministry ny fitaterana anao assainissement na fanatsarana ny fitantanana zany hoe orinasa ery Madagasikara manana ny maizy azy atao hoe fleuron anisany sangany tamin'ny riarian'ny Madagasikara dia tsy valam-pandry le ramatoa anankiray izay fa resahan'ny olona madama be izay mary tokony andeha eny amin'ny fitsarana ny zany raharaha zany amin'ny fanodikodinana vola satra tsy mazava tamin'ny fanomezana inona fitenan'ireny marché resaka marché public na tsenam-barim-panjakana fa nefa de misy miaro izy mato tsy mijoro lay filoha-pirenena manelanelana amin'ny maray aman-dreny azy araky ny teny teo hoe ato le ministra andaniny maniry hitena hoe anatsara an'izany hoe fitantanana ny orinasa zany anarinana azy fa le ray tsy manao vava le ataon'ny olona ako vavy maneno le ataon'ny olona ny mangalaketsany ray fa izy moa tsy gisa lahy zany fa atao hoe gisa vavy tsy de mitabataba loatra nge fa toy ny gisa lahy mangalaketsa ndray no avava de eo le filoha-pirenena tsy mijoro tsy miditra mitranché mandravina hoe ito ny tokony ho izy alefaso ny fanadiadiana fa mitongilana dia namany voaro eo zany le tsy maty manota no volendrareo anatiny eo fa zay tiana alefa de alefa rehefa fotoana inona araky ny teninareo teto tany amin'ny fanombohan'ny fandarana no esorona zay tsy manao tsy mety impiry nisy skandalina teto navadina ministra impiry teto misy fitanilana ary miariary zany satria anisany victime manjany le teny ivon'ny MBS ny orinasa rehetra orinasa tserasera izay miezaka manao ny asany araky ny tokony ho izy tsy ao anatiny kosa ao anatin'ny fanarana ny lalàna fa ny orinasa anareo sy ny miaraka aminareo ny sasany ana sénateur dia mahazo mandefa any amin'ny tambazotra satellita sy ny canal plus ao ny ana ministra anankiray afaka mandeha makany amin'ny zany tambazotra tserasera zany ao moa mazava ho azy ny ny orinasa tserasera izay an'ny filoha-pirenena tsisy tsy malala zany afaka mandeha ireo no afaka mandefa ireo rery no afaka mandefa fa ho teneniko ndray mandeto ny MBS anatiny indrindra voalohany indrindra tsy tany tandalana velively zany ao anatin'izany koa ny orinasa Real TV ao anatin'ny ABC hitanareo reo mamofofo noho ianareo avy any amin'ny fanoherana ka mbola takina eto zany zavatra tokony ifampiresahana daholo tsy fitaizana tsara zany ho an'ny fitondrana io ka engany zany rehetrarehetra zany mba ho reny lay filoha-pirenena hoe efa fotoana zao tokony iaonana fotoana tokony iaonana zao ifampiresahana hitadavana vaolana miaraka mba tsy isiny lay fipoahana fa ny krizy tsy haindrareo tsy ny mamaritra azy krizy marina hoe mbola tsy tena nisy krizy diplomatika fa misy efa mibilisatra efa mifitetaka ianareo efa mitrosina amin'ny tany mihitsy ny imazyn'le Madagasikara anaovanareo azy dikan'izay miandry krizy inona ianareo hoe fandroaka ambassadeur zany no andrasanareo hoe roano esorony reo daholo tsy lozany azo atsika eto raha odiny ambassadeur américaine odiny ambassadeur ny vondro européenne odiny solontenany banky iraisam-pirenena sy ireo le masoivoany sy rafitra ratsamangaika ny firenena mikambana eto amin'ity firenena ity ko tsy loza iandry an'izany ve fa ho avy ane zany sanatria raha mbola zao ny zavatra toizandreo ndao reona aloha mody ataoko anaty fony teny oprimiko kely le resaka fikeonandom-pirenena andao anao fianao anaraky ny teniny raha matompanina tazominay amin'ny teninao anao raha matompanina fa de makasitraka tamin'izay fa le ranga anankiray ary amin'ny antemeran-dolona ary moa lay filohany tsy mahagaga fa dia izy indray de namba nanao ny teny toy ny raha matompanina ary zay saorako ianao amin'ny apahany fa namba nanao toy izay raha tsy nataony fa de io ilay manaraka be fahatany tenindreo lay tanareo le mpanipoditra kondro sy raha masabomanga ao andapa ao de iny ko le ranga le raha namana fa dia nanaraka hoe tsy ilaina amin'ny fikeonandom-pirenena makatsy makarika de hitatsika ho tsarainy tantara eto ozy lay ministra na raha mba iny voany esoriny io ho tsarainy tantara ary ho tsarainy fitsarana io zay koa inge mitenen'ny Macron tam'le nanao kabary tamin'ny tany New York iny député fitra trompé ianareo izy izy amin'ny décision anareo ianareo tsy miteny io ary ho tsarainy tantara zay mihitsy de tsisy andro vitsivitsy herinandro vitsivitsy volana ray monja defa tonga defa nivadika ny lela amin'ny malagasy de ministra indray ny teny ho tsarainy tantara fa itsika moa efa ela no miteny ho tsarainy tantara ianareo fa ohatrany tsy mila miandry andray satria zavatra misy ange am'izao fotoana zao mpiaino ajaina sy namana faniry de hoe itsika tena ao anatina
fitondrana faran'izay gaboraraka isehon'ny tsy fahaiza mitantana amin'ny lafiny rehetra ny resaka teo resaka diplomasia isika na fifandraisana amin'ny any ivelany fa eo ihany koa ny ara-toekarena sy ara-tsosialy zany ane ka tena hoe tsy misy mandeha am'izay laoniny ary tsy mbolana tsapa fahasairanana toy izao ny vahoaka malagasy ny akamaroan'ny vahoaka malagasy raha tsy tamin'ity fitondrana ndre matoandro radioelona ity tsy ho resahana intsony hoe tsy fahaiza mitantana fa mbola laroiny sy ampiny lainga lay zavatra zay zany mbola zavatra hafa ihany koa de ampiny ihany koa la izy ny fanenjehana ny tsy mitovy hevitra aminy namana faniry tsy mpiaino ireo le fanagadrana nireny namana malama reny zay takina ny tokony mba hianony ny ministry ny fitsarana sy ny filoam-pirenena reny hoe rehefa izy hoe ny mametraka fitoriana ohatra satria tonga ao an-tsaiko zay mandalo andohako ao fa maninona ny tsiraisina ekena fa efa naneho hevitra ny syndicat magistrat laza hoe mety lay tao anatin'ny fitokoana ny pirakidra rano mety natonga zay ka de engane mba hozay marina fa isaorana any nefa fijoroany ny syndicat ny magistrat fa amin'ny akapobe no tsy misy mandeha am'zay laoniny da veriko le teo de mbola ampina lainga fa anana lainga le vahoaka fa rehefa avy eo mbola ampidirina ponja sy ampiororona amin'ny resaka fitsarana sy mpitandro filaminana ireo tsy mitovy hevitra mba hampangina azy mba tsy hipotrany lay ampiariary ilay fikafika atao ilay tsy fahombiazana ao anatin'le fitarana tantana ao anatin'zany le zavatra resahako ty ararotiko zay satria tsaroko raha ny voaka tamin'ny vaovao maly tsy afako maly mahakasika an'ireo le consultant roanjato miasa teo anivon'ny arany asa tamin'ny instat na ny sampandrarà mikirakira ny atotanisa nampanaovina asa teo anivony zany instat izany de toy izao foana ve no ataonareo e tsy aloha le volan'lay olona fa naloha ny fitopolo isan-jatony zany tokony ho tambokaramany nasetriny zany asa nataony zany de nandeha koa reo contractuel zay mitaky ny zony mba mangataka mitakiny aminy hoe tokony ampitoviana ny tambokaramana ny karama satria asa mitovy no atao inona ny setrany nataon'lay tale jeneraly araky ny fanambarany ny syndicat fandroahana zay ny tiako atongavana eritrereto ihany lay zavatra ataonareo ry zareo de miteny moa teto namana faniry zay hoe na président Ravalomanana koa hoe fanilazan'zay hoe so de mieritreritra ny eo amin'ny fitondrana mandrakizay i olona eritreretinareo iaro anareo fa eto de samy laza aminareo fa mbola ho adinina nareo rehetra mpampahoro mpiasa reo ianareo manao zay tianareo atao reo mampahoro ny mpiray tany razana mampahoro ny mpiasa malagasy manao tsindry azo lena sy manao atsojay amin'ny mpitarika syndikaly ireo olona mitaky ny zony sy ny karamany na ny tambokaramany eny reo mpianatra mitaky amin'ny ara-dalàna ao anatin'ny filaminana na ny pirakidrara izay anaovanareo fampitahorana lava namoana noto indray zany zao manko ny grefie ay namoana noto indray de misy mandray ny asa ny grefie indray aho de misokatra amin'ny fanaovana casier judiciaire ny certificat de nationalité ny resaka bref délai maromaro zany zay efa nilaza ny grefie hoe tsy miasa zahay ary tsisy fetra ny fitokony nataonay de natsapa le ministère tenenakiny ny fitsarana le pirakidrara fa tsy henony zareo anefa le adevitra fa vao maika namoaka anotodray de ny grefie moa nahitany io zo grefie tsy ao anatin'ny lalàna izy ho lafin-javatra hoe androany niotrangan'izay ho hitantsika ihany koa neny akatso eny fa ohatry ny mamofopofona lafin-javatra tahatahaka izay ihany koa nisesesy moa nitabataba foana hatramin'izay tsy milamina mihitsy ny raharaha de be de fetra tsy milamina ary raha milaza ianareo fa manambola lay fitondram-panjakana maninona tsy aloha faran'izay tsotra zay tsy aloha milaza reo tsy manam-bola fa mbola hitady vahaolana makasika an'izay de ifampiresaka de rehefa miteny anareo fa manam-bola lay fitondram-panjakana tsy volanareo mitantana fotsiny anareo zay tadidiry vahoaka malagasy tsy azy akory io vola tantanina io na ny vola miditra amin'ny alalany etra natao recette fiscale zay miditra amin'ny faditseranana sy ny miditra ao anivon'ny sampandrarahany etra ny DGI de izao tsisy volan'ireo olon'ireo fa fitantanana azy ny fitsinjarana azy zay no andraiky nampindramany vahoaka azy fahefana ka izao rehefa tsy misy vola de tsory hoe tsy misy vola na ny antony na nalefanareo tany amin'ny tsy tokony ho alehan'lay vola na le vola ao fa tsy tianareo mena fa misy zavatra eritreretinareo atao hafa ao fa izao fotsiny valio ara lay fitakin'lay olona sy zay mitaky ny zony na fikambanana io na piasa fa tsy ny fandroahana azy ny vaolana tena samy teny aminareo fampiororona fanagadrana zay indrindra fampiakarana fitsarana ninina toerana misy anareo ambarako ty ohatra n'lay chef district tany Vavatena milaza fa zany solotena mpanjakana eto arahanareo sy aniny teniko
ahita ianao de miteny aminao zay fa ho adininy ianao amin'ny fotoana anankiray ijoro vavolombelo olona seny ray zay marobe mihitsy faro mahakasika ny tale général stat misy angeny tompona andraikitra ny anivon'ireny ministera na ny tompona andraikitry ny personnel sy miandraikitra an'ireny tokony ianao fanady adina ho inona no mety ho fahadisoana nataony na mety tsy tonga tamin'ny fotoana tokony asany na tara tamin'ny fotoana tokony asany amin'ny fidirana io na voaka alohan'ny firavana na nanao fahadisoana eo anivon'ny asa amanandraikitra zay napetraka ho azy fa ny sasany fitakiana tsotra ny zony de antony androano azy ho adininy ianao tsy ianao rery fa ny olona mitovitovy aminao zay nanao toirandra fa tena miverina natao hoe tany tandalany ty Madagasikara ty tsy resaka valifaty ara-politika ty miteny an'izany izay fa rehefa avela iasa malalaka ny rafitra isatsokajiny akoatra zay koa ny ao anivon'ny fitsarana na ny rafitra isatsokajiny ao anivona ministera na sampandrarana départemanta alao anao ny asany ohatra ny eo amin'ny direction en personnel alao anao ny asany ny eo amin'ny direction na ny mety fanamarinana io na tsy fantatro fa tsy tonga de ny tale général mampiantso tonga de hoe inona mandalova ty ianao zay ny vaovao angom-baovao azo dia fandroahana sy mizapie zany hoe no nahazo an'laina eritrereto ihany ny fiatsika andriamato tale généraly tsy ianao rery no resahanay an'izay piasan'ny sekrenina koa androany manana olana etr'izay indrindra de mbola miadra zareo am'izao fotoana zao raisika atsoratra reny miteny aminareo izay foraisanay atsoratra reny rehetrarehetra eny tamin'ny fotoanandro toy izao ary misy an'izay ho ataoko ato rehefa aveo vakika eto rehefa aveo tamin'ny fotoanandro toy izao fotoana nytondran'andriamatoany ratoelina ary fotoana na ministra nyty ramatoa ty dia nisy ny tale général tato amin'ity ministère ty nanao an'izao tamin'ny piasa toy izao de anaovana fanady adiny reny tsy sanatry kosa tonga de anao hoe zao na ity fa rehefa miverina ho ale atao hoe tany tandalana eto amin'ity fireneny ty tsy maintsy ampiarina aminareo ihany koa zay tsy maintsy ho ampiarina aminareo aorianany fanady adina fa tsy misy hoe zay tsy nanota taminareo koa ny aoka itorabato azy reo tsy mizany le izy fa duralex c'est de lex io e zay indray matsy na hitoraka blao nareo na hitoraka zanty na hitorabato na hitoraka tifitra amin'ny flesy marina hoe sarisary teny fomba fiteny reny any amin'ny baiboly zany zavatra any fa raha zay nitondrana azy zay teny Ramatoa efa fiekena ihany koa nge zay fiekena ngeny nataony Ramatoa Filohany Antemerampirena fa be de be zany ny mpanota ao anatin'io avoiny anay raha manana raha mahakasika anay ianareo za de samby joro eto na mana fanirisim-piainao jaina avoiny mahakasika ahako solom-bava-mavoaka fehatra voafidy tamin'ny anaran'ny atoko tiako Madagasikara ary mitarika ny vondrana parlementaire tiako Madagasikara raha mba manana raha toy izany izahay fa ny binôme anay sy ny ekipa anay sy ny akaikikaiky anay na samy solom-bava-mavoaka marina mifampiteny izahay eo tena mifampiteny ary tena efa mifanaovako ty tamin'ilay solom-bava-mavoaka avy amin'ny TGV na ny vovonana IRD manao hoe politika nataotsika la ambara fa toerana ampanjakana ny demokrasia sisy ny adievitra ny Antemerampirena zao fotsiny ny condition aleo tsy mamorona aleo tsy mamorona amin'ny resaka fanosorapotaka ary marina ny tenin'ny Ramatoa Filohany Antemerampirena fa izao kosa manomboka amin'ny fotoana amoronana na amoronan-dainga hoentina anaratsiana na ny filohan'ny atokonay président Ravalomanana na ny ao anivon'ny birao politika anay zavatra tsy nitombona na izay solom-bava-bahoaka na izay tiako Madagasikara amin'ny ankapobeny no amoronana zavatra tsy nisy hoentina anaratsiana de miomana fa ho avy ny valikafatra izay ange misy fotoana mba isin'ny fitoniana ny tsy namoahanay ary mety diso izay ny tsy namoahanay ny zavatra tsy manjary ataonareo satria tsy zay aloha le tena tanjona fa raha voninareo am'izay fa iteny tsirairay ihany rehefa aveo misy avoaka koa rehefa aveo vetivety fotsiny mety aka 2 minitra zay na mana fanirina 3 minitra ka zay de efa mampiomana ho iverenako ny tena hoe anisany amaraparanako andrao fandraisako anjara eto amin'ny miara-mononjao dia mampitandrina andreo tompona ndraiky mpanjakana izay mandray fanapahan-kevitra manao atso-jay mampiororo ny piasa mampiororo ny mpandrarà tsy manefa ny volany tompona ndraikitra amin'ny tsy fanefanany reny volana mpandrarà reny mpianatra enjehana de samborina de gadraina kely de tazomina garde à vue de ny piasa roahana amin'ny tsy antony nefa mitaka ny zony maro be mihitsy zany fampiororona sy atso-jay atao amin'ny praitandrazany zany mampitandrina anareo hatramin'ny hoe manery mpiasa-mpanjakana manery mpandrarà amina congrès partry ny TGV amin'ny hoe fitokana nataon'ny filoham-pirenena ohatra ny any fitovinaniny zao de mahoraka misy le taratasy miparitakany hoe ho avy ny filoham-pirenena ny volana novambra ano any tsy haiko raha izy fanatsaoko de mangataka tolotanana tony zao de tsara mba hitondrana fanazavana zao tony vao tamin'ny 17 ambin'ny 10 ny volana oktobra région fitovinana
de ny gouverneur any région mandefa ny taratasy makany amin'ny opérateur économique rehetrarehetra de hoe à l'occasion amin'ny fahatongavany filoham-pirenena ao Manakara prévu au mois de novembre dia zay anao inauguration zany amina différentes infrastructures ao amin'ny centre-ville amin'ny tanàna zany de hoe mangataka ny amborapon'ireo mpandraharaha zany mba hiaccordéana aide financière zany afin de d'organiser ce grand événement mba ahoana zany zao tokony hitondran'le gouverneur mifitovinany fanazavany tony ary misy mba hafahafa ihany le zavatra oatra zao hoe le filoham-pirenena hitokana foto-drafitrasa any de terena le mpandraharaha zavatra efa nitrangana zany député Fitra tamin'ny resaka covid hoe fizaram-barany de terena mpandraharaha mevary rehefa avy eo asaina pehina any ambadika any le izy fa le fanjakana tsy mitondra ohatran'le SPM iny koa le state procurement Madagasikara iny lazaina fa nanafatra sement aike terena lay mpandraharaha réquisitionnena le entan'ilay olona de lazaina fa nafarany fanjakana tamin'ny alalan'le SPM io entana io zany ny fomba fiasan'reto olony reto ka tena hoe tsy rariny iny le teo iny za milaza aminareo mpandraharaha ao amin'ny faritra fitovinany io fa miomana ianareo aza manome eo nge za tsy mabrisika akory hoe manomeza fa ho avy eo avy eo ny atsojay satria chantage ny dikan'ireny hoe amin'ny alalany naofoazina ny raha mety masisisiso zay mahavoaroiroy anao redressement fiscal na ny azany fiska izay tsolotena ny avany amin'ny sampandrarahany etra ho avy any andondonany ohatra ny misy contrôle ohatra no atao ty ka de aza mameo zay ny dikany satria fa fantatra loatra ny fomba fanao ny ty fitondrany ity zay le tena hoe tsy tanitandalany ty firenena ty fa aleo irosona ny fiaonana araka ny teniny raha matofolohan'ny antemera-pirenena de andray anjara zay rehetra voakasika mahatsiary tena voakasika ny am'zany fiaonany zany mba tsy atongavatsika any amin'ny fipoahana ara-tsosialy fa raha ireny karazana taratasy karazana zava-mitranga maraina toandro arivo eto amin'ity fireneny ty de tsy voafehany lay filoham-pirenena itsony izany fitantanana ny fireneny zany ary fanampin'zay le tsy fifehezany an'zay ny antony de maro ny olona rehetra manaradia azy ny akamarony misy tsy raharay kosa hoe soroko ihany akisako na solom-bavambahoaky na olom-boafidy na olom-boatendry any anatin'ny asan'ny mpanatanteraka de olona tsisy ny omana ny akamaronyireo olon'ireo tsisy ny omana ny itondra tsy voaomana tam'zany na ny sainy na ny rehetrarehetra fa izao ny omanan'ireo de ny angalatra ialako tsiny mihitsy fa tena ny angalatra ny omanan'ireo olon'ireo matony fiainan'izy rehetra milamina sy mety dia le tena andraikitra nomeny ny vahoaka sy fahefanana ampindramon'ny vahoaka azy dia ny tsakitsahany ny tsy manome asiny tsony zany hoe masina le tanindrazana fomba fiteny zay masina zany safidy nomeny ny vahoaka azy zany dia ao ny antony ihany koa mbola hiditra lalindalina kely kokoa ny omana izy fa ny ameny posy sy ny azona tombontso manokana ny tena ny omanan'ireo olon'ireo dia tsy mahagaga hoy aho raha tonga am'izao fanagadrana tonga am'izao atsojay atao amin'ny rehetrarehetra ary tsy fandoavam-bola na ny mpandraharaha voaresako teo ny mpiasa voaresako hatramin'ny mpianatra voaresaka hatramina resaka hoe famitahana hatrany amin'ny faritra zany de terena tsotra fotsiny satria terena tsotra fotsiny andovola tsy rary ny tsonika dia fiaonana tanterao ny hoe resaka congrès tony le tany antsinananao betsaka na ary nisy article tamin'ny gazety am'izay misy député Fitra miresaka an'izay ary tamin'le fitokanana tany ambilobe voemara koa efa nitantaraintsika an'izany de mizesty izy menakavy rehefa avy eo hoe misy olona vitsivitsy moa le tany antsinanana zany de mizesty izy menakavy zany satria itsika zao raha nanao an'lay fahakalazana amin'ny faharoapolo taona député Fitra tsy navelany etsika tao amin'ny magro tanamboasainky iny marina mbola fa ry zareo afaka mivezivezy nanao karavany araky ny tafitanety de teo amin'ny CPJS teo de tafiditra anaty trano teo atokotany fa za aloha de miteny ihany hoe fantatra tsara daholo le endriky le tompon'andraikitra rehetrarehetra izy mba hainy gabarit politika andreny tsy maka izy ireo ary fantatra ny vahoaka ny Tomasy nane zany tsy maka izy ireo tsipaky mialaina ny zay principe amin'ny mandrovo-tsisy ny tsipaky mialaina fa mampalahelo fotsiny de fanerenana le karazak'olona rehetrarehetra zany de misy sasa moa aty atsinanana ny fety atao olona vany analanjorofo ny tonga olona vany loatra mangoro de mba mampime le izy
de o lavitary amin'ny karazana toko be voaingana ny sasa moa vao nanao kravaty manga tamin'ny heritaona tampoka teo efa manao an'ilay orange ny sasany manana ny kravaty menamena tampoka teo mitehaka ty amin'le de zay le tiako tenena hoe fantatra tsara le gabarit politika anareo hoe izy nareo fa le fomba hanerenareo olona sy le principe entinareo ndeha angalaram-bato anodikodonina an'le fifidianana ho avy eo zay no mahamailondrehetra sy hitandromanrehetra io fa raha gabarit politika hoe nareo ndeha hitaona olona ery firy ny tambatra tao député fetra tao ny sénateur tao ny député karazany firy tao ny gouverneur tao na be ny tanàna firy fa zara fa mbola osy olona tonga sisy kosy ny tompona andraikitra nyzapy reny efa terena avokoa reny ny atsika ry président Marc Ravalomanana sy ny BP no mijoro zay ihany ary ny olombofidiny fa de tena rakotra ny tanàna de zay le fatahorana zay hoe maninona manao mizana tsindrinila samy tao masina ihany zay le manako ne napetratsika tamin'ny préfet fa maninona ny tim mansakananao tsy mahazo mitsena any amin'ny aéroport tsy mahazo manao mivoaka amin'ny lalana nefa le TGV ato mandeha de mitehaka de etriny olona enjana raha politika ery izy menakavy amin'io nefa oza hoe fantatra tsara ny deparanareo fa eo amin'ny alabato sy ny fanerena aokikisa eto aoka aloha mba hatsaharo zany fa miverina foantsika tsy ho mandrak'izay tompika anareo ny eo ary io principe sy io pratika io de efa nampiariny zay te hitazona fanjakana fa tsy nakay za de zao araka ny tenin'ny tonton monta teo afakiny monsieur le ministre ny eo monsieur le ministre koa ratsiratsy vitana zay koa izy rehefa mitazona ministère tao amin'ny finance koa izy efa be problème be loatra le resaka ohatra mifanojinojo tamina devitra hafa izy tao amin'ny finance tonga tato amin'ny MAE izy mipoka koa ny grevy tato amin'ny MAE tsaiko natao amin'ny finance le nisy an'le grevy ny douane sa inona tamin'izany fotoanan'izany mifanojinojo amina resaka inona hoe 73 kilo be da be netry ny adevitra ny sesio tamin'izany fotoanan'izany vao tato amin'ny MAE le ministre de mipoka ny grevy mipiasa amin'ny MAE de mipoka tampoka koa le resaka ara-diplomatika ohatran'izao fa izy aloha zany afaka de lasa zany hoe zay afaka aloha zany de afaka amin'ny problème en 2023 ho avy eo daholo fa zay tratra farany eo zany sisaka miziriziry amin'ny evina mbola mieritreritra n'le mbola imange de ho sahirany eo araka ny teny député fetra hoe ho sahirany eo nareo fa iny aloha zany zay lasa aloha zany de mba misaotra an'Andriamanitra afaka zay tompoko saraza afaka teo fa tsy te hiditra problème fa ity isan'andro ny scandale miororo foana nge mipetraka eo hoe grevy atsy grevy aroa nefa tia notazomina zay ka rehefa mba afaka aloha zany de eny mbo tsy maintsy mbola ho adina ihany araka ny teny député fetra hoe raha ihanina ministre teto raha ihanina ny tale be da be nge le dossier anareo hoe raha ihanina préfet teto azafady tsy maintsy resana fanjakana tandalana dikan'izay ary impunité le resaka tsy maty manota aloha zany tsy maintsy apetratsika mazava tsara hoe misy lalàna fa tsisy an'izany hoe ho averinay aminareo de hoe zay tsy nanota taminareo no ako itorabato azy ireo tsoatran'izany kosa le izy fanjakana républicaine ty fa tsy resaka baiboly kosa aloha samy hafa zany laïcité de l'état le resahantsika amin'izany fotoanandro zany tsisy fampidira mihitsy ny député fetrany hoe rehefa misy adalàna taon'ny hafa de raiso ny verset zay raiso ny andininy ao anatin'ny baiboly aloha anamarina teny mba tsy rariny sy tsy mety zany tena tsy mety hafahafa kosa zany député fetra eny ara le resaka lisy mifidy angamba tsy maintsy lalovantsika rehefa aveo farany aveo fa ity alohan'ny amaranana dia misy an'ilay mbola mifandray ihany amin'izay lahateny sy zavatra efa nitakiny ny teny ivon'ny fanoherana ny hoe isiny ny fiaonana aloha ataontsika fiaonana indray ary fiaonana araka ny teniny Ramatoa Panina présidente ny assemblée nationale dia matoa izahay tsy sasatra ny mamerimberina ary mitaky an'izany hoe fiaonana izany fiaonam-be aloha atao hoe zay satria tsy fiaonan'olona roa akory no atao io tsy fiaonany hoe ny filohampirenena sy ny filohampanoatra ihany tsy izay mihitsy ny raratakinay fa voakasika izany ny fikambanana maro na politika io na tsy politika na tsy miankina na miankina na ara-pivavahany na ara-ponona ny rehetrarehetra na fiangonana zandry na zokony voakasika daholo iateo zao fa izao kosa misy tsy mety hatreny fotony satria ny ohatra ho iaho ratsy omeny ny any ambony dia raisiny ny aty ambany na koa ny aty ambany efa miraitsy kombakomba amin'ilay mpitondra any ambony hoe tenerana ny fanaovana nyity zavatra ity de alao samy manao
zao ny zava-misy eny amin'ny boriboritany fahadimy mbola veriko any tsy any anivo ny distrika maro any vakiko vetivety tia rezahako hofitinina ny any amin'ny boriboritany fahadimy de misy zavatra toy izao isam-bolana nanomboka tamin'ny volana febroary ka hatramin'ny volana me mariny zao ary tazomiko tompona andraikitra amin'ny zavatra resahako anio volana febroary ka hatramin'ny voalohan'ny volana me voalohany dia de misy 3 alina ariary isam-bolana participation an'ny fokotany fiara-misakafo nalefa tany amin'ny présidentny tononoko mihitsy ty fokotany Ambomirary ny vola de mivoaka foana zany vola io any président any arotsaka foana io any am'izay présidenta fokotany zay 3 alina ariary faharoa tamin'ny volana me io any de misy 2 alina ariary isaky ny fokotany participation amin'ny karamany chauffeur ny député satria mbola chauffeur tokana ny azy tam'izay fa izao anefa nanomboka amin'ny volana jona de niakatra ho 3 alina ariary niakatra ho 3 alina ariary zany participation ny fokotany zany am'zany satria lasa anakiroa ilay chauffeur ohatrohatran'zany lay izy ato lavatra amin'ny andininy fa 7 ato fa misy tsirairay ihany satria ny fotoana voafetra fa ho teneniko fa tsy arotro itsony ty satria zay no ataon'ray olom-boafidy ary manamafy ny teniny filohany antemeram-pirenena ny tenako ny amin'ny tsy tokony ijabahany sy olom-bavambahoaka any amin'ny asan'ny mpanatanteraka satria zany asan'ny fokotany zany de asan'ny mpanatanteraka fa le izy tsy mbola vita an'izay akoatra n'le fijabahana fa mbola misy ny fanerena ataona sy olom-bavambahoaka amina filoha-pokotany amina lafin-javatra maro dia mifampiaro izy rehefa manao ny zavatra tsy mety lay filoha-pokotany mahatonga anay mitaky ary mbola mafisiko etona ny fidianana sy anatanterahana ny fifidianana ny olona izay itondra na itatana ny fokotany nareo sefy-pokotany sy ny lefiny mbola misy ty aza maiky isika fahatelo tamin'ny fa 7 volana me azotsika marininy reto de nisy ray participation terena ho ataony sefy-pokotany fa nanan'olana ny sefy-pokotany mora rano mba hisovena azy olona vao amin'ny any eny mamoaka an'izao ary namarinina de tena marina hisovena n'lay filoha-pokotany fa manana problema arabola fa ho averiny nefa hatram'izao tsika miteny zao de mbola tsy naveriny vola-pokotany reo navoaka reo fa efatra misy an'ray 2 alina ariary isaky ny fokotany participation ihany io fa saika niditra ponja ny aloha ty tsy tononoko kosa le anaran'le fokotany ny filoha-pokotany anankiray ny sefy-pokotany ray dia nangalana sy nitakina 2 alina ariary isa-pokotany participation hanapinany zany filoha-pokotany zany ireo ambiny 9 fa 5 telopolo ny volana jona ao anaty bokim-bola zany voasoratra ao anaty bokim-bolana fokotany tompona andraiky pokotany fampiresaka taminay reo zavatra rehetra resahako reto fa nitsiponina atao moa fa 3 ny volana jolay fa 5 ty fivoriana nataon'ny vadina Andriamatoa député TGV tao amin'ny sehatra maitso de sefy fokotany vehivavy obligatoire aloha tsy maintsy manatrika de tsy maintsy manao fampitoviana isa-pokotany mitondra vehivavy 10 isa-pokotany terena le fokotany io ke tsy naninona raha ohatra ka tamin'ny alalan'ilay atokony no tonana le olona fa ny fokotany no terena 10 isa-pokotany de ny akanjo zay ho anaovan'ireo de mamoaka ny ao amin'ny vola-pokotany ampiakanjona volomboasary an'ireo olona ireo fa enina participation amin'ny décoration orange tao amin'ny sehatra maitso 20 000 ariary isa-pokotany baiko avany amin'ny mpiara-miasa amin'ny sy olom-bavambahoaka aterina ao amin'ny filoha-pokotany anala mahitsy fa enina fa 10 volana septambra 5,000 isa-pokotany vidina photocopie ony hoy ny vadiny nisy olom-bavambahoaka fa 7 3 alina ariary ohatra zany tsy akiato ato fa lava loatra l'izy ho avoakako aminareo ty ho anareo zay mila lay izy fa dia ao anaty bokim-bola ny fokotany ny misy an'izao zavatra ao ny akamaroany bokim-bola ny fokotany de misy an'izao avokoa dia any amin'ny farany zany aloha ny any amin'ny farany vakiko fa be loatra izy ato ny tsy ara-dalàna ka dia araky ny teniko tazomiko amin'ny teniny raha matofo lohan'ny antemeram-pirenena ny jereny akaiky zao raha izao sy ny fihetsiky ny solom-bavambahoaka voafidy tamin'ny anaran'ny vovonana ambara fa maro anisa misy anareo rehetrarehetra reo volomboasary reo zay ny mahakasika an'iny fa ny tena farany dia mahakasika ny fanambarana zay navoaka ny atokotika Madagasikara
tamin'ny alalan'ny sekretera jeneraliny tamin'iny farany herinandro lasa teo iny na efa nyresahana teto ary zany a dia tsy hay nitondra fanazavana fanampiny mahakasika izany manaiky izahay mety nisy ny atao hoe tsy tomomba natao amin'ny fandrafetana n'zany fanambarana zany fa nytiana ho tenenina kosa dia ny hoe ny atoko tiako Madagasikara ny birao politika ny atoko tiako Madagasikara taria amin'ny président Ravalomanana dia tsy miala velively ao anatin'ilay processus ny ao anatin'ilay inona fiteny azy atao processus lalana fandrafetana izany lisitry ny mpifidy iatrehana ny fifidianana dia ny hoe fandrafetana na ireo fonty fandrafetana fanavozany fotony ilay lisitry ny mpifidy ho an'ireo olona 20 taona no mihoatra raha izay tsy miala velively ho iah teo faharo mety nisy teny tao mety afaka nadika na mety nitarika tany amina resaka hoe fandikana zay interprétation mety ho afa nisy an'izao tokoa tao manaiky izahay hoe tsy miditra ary tsy miray petsapetsa amin'ny fandrafetana io lisy mpifidianana io ekena manaiky izay mety misy fadisora izao kosa zao tsy nilaza mihitsy izahay hoe aporisika ny olona na anakana ny olona tsy soratra anarana ao anaty lisitry ny mpifidy ao anatin'izao refontina fanavozana ifotiny zao tsy mbola nilazan'zany ny tiako Madagasikara tarian'ny président Ravalomanana ka amin'ny mabirao politika na isolombavambahoaka ny solombavambahoaka tiako Madagasikara dia miray hevitra tanteraka amin'izay hevitry ny birao politika sy amin'ny mabirao politika anay hoe mampirisika ny olona rehetrarehetra ny olom-pirenena malagasy ampitaona feno taona 20 taona no mihoatra isoratra anarana mba ho tafiditra anatin'izany lisitry ny mpifidy tafiditra anatin'ny fandrafetana nandreo fonty fandrafetana ifoatreny ifotiny zay zany mazava zay ka aokare tsy isy tompona andraikitry ny tiako Madagasikara na any amin'ny commune na any amin'ny fokotany na any amin'ny distrika na any amin'ny rafitra rehetra any ka anohatra izany zavatra voalaza zany fa ny hoe mampirisika arany ataontsika fa izao kosa matoa nisy ny mety hoe fomba nandikana azy na interprétation hafa no ny eritreretanay azy dia fa nekenay ho any mety tsy fahatomombana n'ilay fanambarana dia ny hoe nisy kosa ny resaka ny fanaovanay ary anisan'izany ny tenako ny solotena ny tiako Madagasikara tamin'ny fiaonana ny fanaovana natao teny amina hôtely lehibe anankiray tena alarobia ivandro teny dia ny fampiresahana tamin'izany fotoana zany ireo tompona andraikitra ny seni ary namaly ny filohan'ny seni tamin'izany fotoana zany afaka manao maniraka olona ianareo anaraka toy ny aloka ireny agent recenseur manao ny fanisany ny fotiny reny dia am'izay tsika mifampatoky eo nefa misy baraingo eo zany le ametrahana na tonga anenana hoe tsy ray tsy kombakomba na tsy ray petsapetsa am'izay fanisana fidzay misy tsy manomboka akory any amin'ny faritra maro misy tsy manana ny fitaovana esana tsy mbola miresaka tablety akory zany efa resaka fampandrina drisy sany zavatra zany fa ny tena tiako tenenina dia ny hoe nyresaka lay carnet iny ara lay cahier misy an'lay takelaka telo autocopiant iny miloko fotsy de maitso de mavo tsy manana an'izany ny any Brickaville tsy manana an'izany ny any Vavatenina ny any Vavatenina sa ny chef district any manindry manao hoe izany solotena mpanjakana eto orolony senia manaraka an'izay teneniko ianareo satria izany solotena zany ny mahatonga anay napirisika ny olona hoe mailo sy président Ravalomanana mailo izay reny antony indry vahoaka malagasy ialana tsy ny raha soratra nisy ny atao hoe tsy nazava tao anatin'ny resaka fa mafisiko etona tsy misy tompona andraikitra ao anivon'ny tiako Madagasikara na mpikambana afaka mampirisika ny olona tsy soratra anarana fa misy soratra anarana ny toromarika président Ravalomanana zay mitarika ny birao politika ny tiako Madagasikara mazava amintsika zay ary izay araka ny teniko teo mpikambana amin'ny birao politika amin'ny mahasolom-bavambahoaka anay amin'ny mahafoloa vondrana parlementaire dia tena hoe miray hevitra ny am'izay zavatra voalaza zay fa fanazavana fanampiny fotsiny netiko teto amaranako ny anjara fitenenako teto ka dia manatena fa irotsaka am'izany tsika ary ny tena farany tehirizy tsara inylay takelaka omeny iny raha tsy diso miloko maitso ny namavo mialatsiny fa zao fotsiny misy takelaka ray double anjaratsika vahoaka ampitaona ny soratra anarana avy amin'ny alalan'iny avy amin'ny alalan'iny no anamarinantsika hoe raha sanatry mivava anaporofotsika mantsy fa ny soratra anarany tsika nefa tsy tafiditra tao anatin'ny lesitra mifidy dikan'izay misy zavatra tsy ara-dalàna tao misy zavatra tsy mazava tao ka dia manatena fa naheno an'izay afatra zay isika
tsy ho an'ny mpanaradian'ny président Ravalomanana ihany fa ho an'ny vahoaka malagasy rehetra manerana ny Madagasikara ka dia ao anatin'izay no ametrahako ny veloma mandra-piresaka mandra-pitafa indray amintsika rehetra mpanaraka tsy mahafoy ny fandarana miara-manonja dia mame fotoana antsika ho amin'ny fotoana manaraka mety amin'ny larabieriny fa izy mahita rehefa misy ny ilana azy mety ho tonga melohan'izay eto any ny tena ka dia miratro antsika rehetrarehetra mampahery antsika rehetra ny amin'ny amafiny le fiainana iainantsika ka dia io anisan'ny lalany ivoahantsika amin'izao fahantrano zao ny fisoratantsika anarana satria afaka hifiditsika isafidy zay olona tena iritsika ary ekentsika inotsika famoakatsika ao anatin'izao fahasaranan'izao mandra-peona mandra-piresaka tompoko lahy sy tompoko vavy iny ary de velom-pisaorana any député fetra isika niaraka tamintsika tamin'ity tapany faharoa ty mamarina ny fandarina miara-manonja IBS Radio Mada de mame fotoana indray ho an'ny rapitso alakamisy faharoapolo ny volana oktobra 2024 solombambaokafa adevitra hafa ihany koa no entintsika anatin'ny fandarina zany ary fanamafisana ihany koa raha ohatra ka ilaina amin'ireo zavatra zay efa nentintsika nanaovana fanadihadiana sy fandalinana tamin'izao androany fa 7 volana oktobra izao de misaotra ny namana teknisiana sy mpiara-miasa marobe ianao nanaraka nay tany atokantrano rehetra tany amin'izay toerana hafa ihany koa ahafahanao nandray ity fandarana zay mamitsika loatra ity eto atrano ny vaovao ary betsaka nareo no manantona ty amin'ny fahitalavitra ty amin'ny onjam-peo zany misy ny fohy be manatitra ny vaovao samy hafa ty aminay misy ihany koa ny miantso mivatana mandefa amin'ny alalan'ny afatra miafina voaray avokoa ireny dia trandrana de ampitaina ry zaraina amintsika arak'izay fizarana ataonay eto amin'ny fandarina isan'andro akasitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy